hitondra firarintsoa resadresaka amintsika makasika an'izay hoe fanosorana andray aman-dreny apôstôly Benjamina zay sy ny lalana nodiaviny tao anatin'izay 30 taona na mpanompon'Andriamanitra 20 taona na pasteur izay ary efa taona na apôstôlika dia miarahaba anareo zahay tonga soa tao amin'ny 17 izafy moa zany tonga eto hoan'ny anio. Ia, mpampianatra Patrika Rasafimberin-Jatovo miarahaba ny Ralatsoarana ny teny voaloha dia mety efa amin'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina miarahaba azy noho ny amin'ny natratrarana izao 20 taona izay hoe tondrany fiangonana ary ihany koa ny fahefataona zay atao hoe tondrany an'izay ositra apôstôly zay ry tsara mafisina fa apôstôly Pierinasy tonona aminazy ny fiadanan'Andriamanitra miarahaba an'ireto rahalahiko sy anabavy reto ihany koa miaraka ao anatin'izao fandarana manokana izao. Lola mamirakotsafy tain'ny tompo daholo tompoko miarahaba ny amama rehetra natratran'izao andro lehibe izao ary indrindra miarahaba ihany koa andray aman-dreny apôstôly Benjamina fiadanan'ny tompo aneo aminao tompoko ary ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao isy mandrakariva ny voninahim-panahy fa iza tokoa moa nanapora aman-dreny hoe ho toy izao tsika 20 taona aty aoriana raha tany am-pingana tany ambany lakaly tany raha laha tsy hoarana tena ambany lakaly araka ny fitenenana tokoa dia tena vitsy dia vitsy ary atao hoe tena kely fa noho ny fiasan'Andriamanitra ary tena hoe tatony tompo dia izao isika raha 20 taona aty aoriana manana studio tsara tarehy manana caméra micro tsara tarehy fiangonana ny trano fivavahana fa feno ny Madagasikara rehefa mihoatra ny ranomasina mihitsy aza dia ozy aho hoe tain'Andriamanitra ihany anenao ray aman-dreny apôstôly Benjamina hitatra miatsinanana dia hitatra miakandrevana dia hianatsimo ary ohatrany amin'ny faran'izay lavitra indrindra ny olona andren'ny teny filazantsara zay hoentinao fa isan'ny ranandray ny filazantsara ny mpanompon'Andriamanitra zay miteny ankehitriny lola mamirakotsafy dia zay nahatonga ny tena mba lasa tsara ohatran'izao dia ny fiadanan'ny tompo aminao sy ho an'ny ondry rehetra zay tarianao rary soa tompoko. Eo akaikiny eo ihany koa evangelistra manana anarana Léon. Ia dia manamafy ny fiarabana indrindrindra moa zany androany fankalazana ny fahefataona izay fanosorana apôstôly zay dia miaraba ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina mivady apôstôly ny famarinana izay novidian'Andriamanitra hitondra ny teny marina tokoa izay mahatonga amin'ny fiaina mandrakizay tena faly ny fonay dia tsy ny salasala satria androany ny andro ankalazana zany fa tsy ho ara-pitso na omaly dia androany dia tonga aty amin'ny radio mirary soa tompoko tahin'Andriamanitra resy lahatra zato isan-jato zay fa fiangonan'Andriamanitra ty ary mampatoky ny fonay ny fisinareo mpitarika anay dia miraisainy zay inatrian'izay fiarahamentan'izay. Misy vehivavy anankiroa fa andahotsika angataka ny mpampianatra Patrika aloha hitondra mavaka dia ampahafantarina ianao reo ihany hoe iza ihany koa no mbola fanampiny vahiny rehefa avy eo. Eny asa manasa atsika rehetra zay natokantrano raha iombom-pana aminay hivavaka metraka izao fotoana izao epela tanan'Andriamanitra. Aleloia. Jehovah-Andriamanitra raiky masina tsara indrindra izay mitoetra any an-danitra miantso ny anaranao tompony mpanomponao indrindra ao anatin'izao studio zao ao anatin'izao fotoana lehibe izay atao hoe manandanja eo anatrehanao zao ianao tokoa Jehovah raha ny mpandahatra ny zavatra rehetra ianao Jehovah-Andriamanitra lahy Andriamanitra zay mandahatra ny zavatra rehetra ety ambany masoandro ary amin'ity andro androany ity tompo Andriamanitra dia andro lehibe satria ao anatin'ny fotoana zay hoe fankalazana ny fahefataona fankalazana ny 20 taona ihany koa eo ny fiangonana sy ny maha-ositra apôstôly tompo masina tsara indrindra marina tokoa ny teninao Jehovah raha hoe ny fahasoavanao no natoy izao anay ary zany fahasoavanao zao tompo natoy izao ny fiangonana ho voninahitry ny anaranao ianao no nanome anay apôstôly ianao no nanome azy ny fahamarinana ary zakan'izany 20 taona nitondrana an'izany fahamarinana zany tompo ary hitanay fatanterahany teninao ary amarinanao amin'izany hoe vavady ny fiaina tsy hita tsy aresy anareo ka vavolombelona zany tompo izay tonga eto androany mitondra mbavaka izao fotoana izao ho voninahitry ny anaranao marina tompo zany teninao hoe vavady ny fiaina tsy hita tsy aresy amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny ranao ary ao anatin'izao fankalazana zao tompo dia roahako amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-keritsy anapahefana ao anatin'izao fandarana zao ampeny tsirairavy ny asan'ny devoly sy ny asan'ny maizina ravarava amin'ny anaran'i Jesosy roahana ny amin'ny lavaka maizina tsy sava mananay ireny titeny tsy miverina amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy fampirina fanahy demony hitsatotsahana amin'ny anaran'i Jesosy
resy de voly amin'ny anaran' jesosy misandraty ianao jehova raha eto aminay ngatahako ny hery mifanafitonao ary tompo hiasa eto aminay androany ho voninahitry ny anaranao izany hery mifanamasinao zany efa niasa teo amin'ny fiangona tao anatin'izay 20 taona zay mbola hiasa ndray eto aminay ary hiasany ampino tsirary avy hiasany ampiaino tsirary avy ho voninahitry ny anaranao raha nambarany fahatsaranao ary zay tompo ao anatin'izao fijoroana vavolombelona zao de angatahako ny fanamasinao hanositra ny teninay rehetra tompo angatahako ny hery mifanamasinao hitaridalana anay ametraky zany teninao zany aty amponay ny fanamasinao tompo andriamanitra hitondra fandresendahatra sy fampiorenana hanambarany fahatsaranao zay tompo hitondra fampirezany famelombeloma ho an'ny olona zay mieny zao onjam-peo ny fito am'zato teboka efadrao misandrata renao tompo eto aminay ao anatin'izao fankalazany zay satria anao jesosy raha nasandratra de nitaona ny olona rehetra ary zao vavaka zao fankalazany zao koa tompo de hitaona olona betsaka oeo amin'ny voninahitra ao koa zany tompo andriamanitra atotra ny fahasoavanao ary tompo zao fotoana zao indrindra tompo andriamanitra ny mpanomponao ray aman-dreninay apôstôly benjamina de aoetiko ambavaka manokana ao anatin'izao fankalazany zao ny firarintsy rehetra zay nitonon'ny amama ny firarintsy rehetra zay nitonon'ny mpiray fanantenana ho an'ny mpiaino rehetra ao anatin'ny onjam-peo de angatahako aminao tompo ianao ny tompo atanteraka zany ho voninahitry ny anaranao mankasitraka anao a jesosy tompony sabata amin'ny anaran'i jesosy alleloia amen telo amby roapolo marsa fito amby folo sy roa arivo dia faly mandroso tokantrano zay amin'izao fotoana zao tenako ny rindra raha somo eto amin'ny fanolorana miaraka amin'ny mpiara-miasa eto amin'ny fito am'zato teboka efatra ankalazaintsika androany ny fahefatona na apôstôly amin'ny ray aman-dreny apôstôly benjamina nefa alohan'ny idirantsika amin'izay hoe fahefatona zay de efa misy lalana ihany koa ny androany ny tombohany zany tao anatin'izany hoe asa fanompoana an'andriamanitra zay de na pasteur azy tamin'ny taona fito amby sivifolo ihany koa no joron'ny fiangonana fmfoa nitarihan'izao fiangonana izao izy amintsika no afaka hoe ampafantatra hoe inamarina ny tena zavatra nitranga zavatra niseho tao anatin'izay tontolo ny fanosorana mahapaster azy satria tsy afa mialitsika afana mitra amin'ny hoe apôstôly misaotra andrala narindra tsy vita ao anatin'ny hoe 30 minutes na hoe 60 minutes ny anazavana zany resaka zany raha narindra fa raha fitinina le izy de zao nisy rahalahy anankiray benjamina ny anarany natson'andriamanitra io lehilahy io hitory ny filazantsara teo amin'ny toerana zay nisy azy ary tsy nandaa izy fa tonga de hoe vonina jesosy manaiky de zalo olona mamirakotsy zafy zao isan'ny zanany tam'zany raha tsorona zany de isany azo lazaina hoe zanany voalohany atao hoe lama to zany ary zandroko taolo zany tsika rehetrarehetra zety fa lefa manana zandro be deabe faneken'andriamanitra zany lehilahy zany hitondra ny fahamarinana satria izy hitan'andriamanitra fa nazaka ny fahamarinana na de mbola olona tsotra azy olona nanana na izy azy teo amin'ny fiarahamonina nanana na izy azy tamin'ny fiainany andavanandro ary tsy hoe olona nahantra matetika matsiny ny olona de hoe olona mahantra ny atsona hoe tsy mahita asa de manao pasteur fa mifialamboly zany lehilahy zany de manao rally ainao fa rehefa resaka automobile zany moto rehefa manahirana ny entretien ho an'izay manana moto bicyclette rehefa manahirana ny entretien fa izy zany tena hoe mpilalao automobile ny asany kanefa tao anatin'izany de natson'andriamanitra izy nitazona kabare mananana kabare natson'andriamanitra hoe andao ampitondraiko afatra ianao de isan'andray afatra ny tena tam'izany ka raha manontany ny fanontaniana hoe nanahoana ny tany am'izany pasteur zany 95 ako no nahitan'izao valan'ny fahamarinana zao tam'izany ohatrany hoe akitsapatsapa satria narara ny tena navesatretana ny tena de hoe iza ny anafaka nyty etany ity nandramana mivavaka te tsy teroa na fiangonandrazana zany tiako tenenina fatao amin'ny radio raha lazany arivo tam'izany fotoana zany nandrehan-dralahy benjamina mitory teny hoe velona jesosy zay ny afatra voalohany rehako tamin'ny entan-dralahy benjamina zany hoe velona jesosy ary jesosy velona io mahay zavatra rehetra de tonga ny tena de nanomboka teo zany nahagaga hoe aive zany ty andriamanitra ty jesosy ivavatsika ty tokoa velona fa manasitrana mifery eo an'eo zay tsy sitrana nandrindritra ny fotoana maro raha ny tokony izy angefa tsy namana roatsony
efa tsy isan'ny etsontsony fa maty akorany tena marina fa no ny fitiavan'andriamanitra sy ny famindrapony ary izay ny sorako be deabe an'andriamanitra fa tsy voavidy vola nahitanandrala benjamina za koa miny fa tahaka zany ny mpiaino any atokantrano andry tsy voavidy vola ny fanenana taminy nandraisana ny filazantsara ary mbola etsona sady na de mbola vetem-piandohana raha hoe makalaza ny fakalazana zao ataotsika zao fa raha mba te akalaza le olona raha mba te hiaraka akalaza te andray zavatsoa tahaka ny zavatra zay fa niainako ny afahako mitsoro vavolombelo am'izay tandrify de ozy za hoe tongava makaty amy Genève tsy te sasy ety inona ny zapeo de arao ny afatra eto fa filazantsara ho an'ny fiainany isam-batan'olona de tonga zany le afatra hoe velona Jesosy tsy nalala ny fampianarana maro aralana rindra ary ny afatra zenentina tam'izany de filazantsara tsotra tsy fantatro hoe sabata ny andro sabata tsy fantatro hoe misy nyvoaloham-bolana tsy fantatro hoe inona fa retina fitiavana hoe velona Jesosy de velona tokoa Jesosy de sitrana fa rehefa tonga le fanasitranana tsapaka kay misy condition ahafahan Jesosy mivelona maharitra ao amin'ny olona anankiray Jesosy zany afaka mivelona maharitra ao anatin'ny olona anankiray de izay nahatonga n'lay hoe rehefa hitan'andriamanitra zany fa nitondra anay izy satria mbola tsy paster izy tamin'ny batisa anay de teo amin'ny 4 teo zay natao batisa mpampianatra Patrick de vita ny batisa anay 95 9 décembre de nytoy 96 de nisy asan'andriamanitra nataony any teo mbola nisy maromaro lavabe raha hoe tantarainy de nisy vokatra tena feno am'izay le ambany lakaly tena raha ohatra ataotsika hoe tany amy 10 na 3 tany am-piandohana de niakatra 10 de aveo feno le ambany lakaly de rehefa feno toeran'io de tonga teo am'le hoe mahapasteur am'izay tonga ny tenin'ny tompo tahaka nandrenesantsika azy taminy hoe apôstôly reny hoe ahatsona ho apôstôly izy de tahaka andreny ko fafenon'ny herin'andriamanitra sy le olona mentiny zay hoe nahatonga azo apôstôly pasteur tam'izany sa hoe tsy aka ny toeran'andriamanitra ahako tsy aka ny toeran'andriamanitra fa fahalalako anazy koa andriamanitra mitady vokatra amin'ny olona mitady vokatra amintsika izy mitady vokatra amin'ny olona rehetrarehetra izy ary natsika koa raha mila vokatra amintsika fa ataoko hoe anisany hitan'andriamanitra hoe mazoto anompo azy ty lehilahy ty satria na fifadikanina na alombavaka na fanompona fitoriana kalamanjana na miditongotra ny efa mivoangy tsy tonga de ohatra zao fa tena tonga de tena niainga tany mpampianatra Patrika isan'ny nahita ny fiandohana tao ambany lakaly fa mafy ane tam'izany ralana rindry ianao koa raha mba fatazako tao tam'izany fa ianao moa mametraka fantaniana de za eto fa meko ny tsy haiko zay amaly azy ny fantaniana petrako fotsiny hoe ianareo anisan'ny vavolombelona tam'izany ary nahita n'lay hoe mbola rahalahy Benjamina de aveo natsony tompo izy ho lasa pasteur nanao oana ny fifalian'ny olona tam'izany le hoe antso pasteur izy de rehefa vita ihany koa le fanosorana nanahoana nandraisanareo an'izay ny hitanareo nisy fiovana ve rehefa hoe lasa rafitra pastoral am'izay tsika zao nanao ampinana bavy malala rehefa aveo am'famalina zay fanontaniana zay fa ny azoko amalina azy de zao ny amy zavatra hita ny zara roa le izy ny voalohany faly le fizarana voalohany ny fizarana faharoa kosa le vitsy anisa ary rehefa atao hoe cadre atao am'le fanompom-pivavahana le atao hoe vodrom-bavaka zany le niaraka nitory taminy teo misy tsy faly satria tsy afenina fa collégial ohatrany hoe miaraka maromaro zany zareo no miaraka mitondra an'le fiangonana fa anakiroa ihany natsony tompo au pasteur de ny apôstôly Benjamina zany sy ny anakiray ka ny ekipan'le anakiray io nanana ekipa izy de niaraka tamin'io le tsy faly zay tam'izany fotoana zany mety horenareo amin'ny fandarana etondralano omeny eto ihany fa nisy nandroba hoe androba ny radio mihitsy misy andrava fiangonana mihitsy hoe andao anaraka anay fa aza manaraka an'io fa tsy any amin'io ny herin'andriamanitra fa hita porofo zao ny tsy faly tam'izany tsy tazana tsony na nialony ary fa niaraka tamin'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina le faly reto tsika eto ary efa tonga hatrany ampitan-dranomasina tsika manirana ny Madagasikara tsika ary manaraka ny tena nahavariana zany za tena isan'ny olona hoe tsy de tena mora resina lahatra zany fa teo amin'ny osotr'andriamanitra tao amin'ny rahalahy Benjamina ny napiaika hoe tanana iny tanana iny mametra tanana de manasitrana zavatra tsy mbola hitako zany mivavaka de afaka mitomany
zavatra mbola tsy nyainako zany mira fiderana de velombelona de avy eo anao rehefa mandray n'le filazantsara de mahavita mandeha mitory filazantsara ary tsy tambazana vola io ny anabavy malala afaka manapirofo za fa manao akalamanjanina tsy malala menatra etrarety raha mahaolona hoe mba mahaolona anao zany avy mianatra raha laha tsy olana classe terminale tam'zany de mivoaka vao amin'ny rasalama atao amin'ny fitarikandro tam'zany nianatra de mivoaka eo amin'ny sapanandalana eo ihany de eo ihany manao akalamanjana de kakata olo ny olona rehetra de efa inona ny mahazony inona io fa tena tsapako hoe velona jesosy de nandray nleriny filazantsara de niainana n'lay hoe fanosorana satria zany tena isan'le manaiky azy ary tsy afenina fa za vavolombelona mihitsy na pasteur azy sady zanany eo amin'ny jesosy koa moa izy nanao batisa za mihazona n'le tavoara misy menaka iny zany rehefa nosorana izy a ohatra misy hery tena misy zavatra ohatrany hoe manatrika tonga de feno be zany zay aloha zavatra tsapako zany a tsy haiko ny manazava azy fa ohatrany hoe misy zavatra otra mandondondona mitondra fahirezana be zany ohatrany hoe manomboka mitady flotte zany ianao ohatrany hoe aty amiko araha hoe zany osotro zany sa zay aloha zavatra tsapako fady anina folo andro izy amin'io kely de kely tena na izy raha olona tsotrako aloha no hoe hosorana paster ianao de mivadianina folo andro tsy hanao an'zany ny olona tsy haiko zay hoe any amin'ireny fiangonana hafa reny fa zay zany tena napaiky ana hoe misy osotr'andriamanitra ao amin'ny rahalahy benjamina de natsapan'zay le fanatrehana be zay nisy nandray batisa ny fanamasina azy atao a ary ny tena nampiaiky ana rehefa nararaka le ositra zany le diloelo natram'le nanohatra aza le tsy faly azy mba lasa faly ko izy tamin'io fotoana io ary hita hoe tsy ny tsara velatsy izy a fa tena fanan'andriamanitra mihitsy ny tonga de nisavika azy hoe mifalia anao fa mimpanompoko nysorany eto androany fa ny ampitsondray iny manazo ny tompony tsy haiko raha misy anam-piny malala zafy miarin-jatovo zay anisan'ny vahintsika eto ihany koa fa ny miarabanao aloha zay satria mbola tsy niteny ianao de ina ny afaka anampinan'izay manatitra ny araba ho antsika rehetra indrindra ho an'ray aman-dreny apôstoly benjamina zay mahatratra ny fahefa-taonany na apôstoly azy androany a tonga de toizako ilay fitantaran'ny olona mamy rakotsavy teo isan'ny matomarina atsika eto zao androany a de isan'ireo faly tam'izay fotoan'izay ary marina ny teneniny mitady flotte tam'izay fotoan'izay fa za anisan'ny nazy batisan'ny fanamasina tamin'io andro io tam'le fanosorana tamin'iny fanosorana iny aika izy ka nitazona n'le tavoara fa ny zavatra tadidiko sy tsaroko farany indrindra ny alohan'ny namamo anahy tao amin'ny fanamasina de narotsaka teo amin'ny lohan'ny anata benjamina tamin'izany fotoana zany ny diloilo iny miaraka amin'ilay fanosorana zany lay teny manositra de tao anatin'izay mihitsy any nahazo an'le batisan'ny fanamasina de tena feno hery ary aika ety zany tsy teo amin'ny altara rery natsapan'ilay fanatrehana lay hery ohatra mibata iny a fa tena nahazo an'iny hatramin'izay nangetaeta za mino fa zay faly a zay nangetaeta zay nakasitraka de tena nikasihan'ny tompo mihitsy tamin'iny andro iny ina vokatr'ilay fanosorana hoy ny fanontaniany tioarana teo hoe fomba niainana tao amin'ilay tontolo ara-pivavahana zany nanomboka teo aloha zany a de tonga de tsapa hoe nisaraka ny nakasitrahana sy ny tsy nakasitrahana tonga de hita zany zay zavatra zay ny nakasitrahana tafatoetra niaraka tamin'ny pasteur benjamina nanomboka teo no zay tsy nakasitraka sy tsy nakasitrahan'andriamanitra zany a arak'izay teny lola mamy zay hoe nialoko ny ara tsy hitantsony zao mivadika tanteraka zay mbola velona moa zay arakarak'izay de nanomboka mipetraka zany lay hoe mahafingonana hoe manomboka eto a de tena misy pasteur a de tsy menatra tsony zany hoe satria mbola tenitenen'olona hoe ambany lakalo nareo mivavaka fingonana ve nareo inona ny mahafingonana nareo ary amin'ny planche mipetraka ny tafitrano-nareo ataoko ty anao ohatr'izao de azo nareo mivoaka vao hafahafa za mihitsy ny malaza tamin'izany fotoana zany a ty misy olona mpiara-miasa amin'ny tena zany de izy moa zany mandehandeha rehefa sabotsy de tsika avy mivavaka zany de mivoaka avy ao ambany lakaly de miteny amiko izy zany rehefa latsinainy hitako ianao izy taiza ho avy ao amin'le tototra kely tao ambany andravoangy tao naninona
tsy haiko izy fa natahotra nijery anareo avao fa afafa be mihitsy mifijery anareo avao masinareo afafa de lasa nandeha tsy sanerabanao kory nanina hoany nandeha tsotra nandeha nitsoka ianao nefa zavatra mahafinaritra be ngeny nytao fivavahana nytao araky ny famarinana nytao e zany hoe eny manodidididina teo amin'io tontolo io zany malaza be zany hoe rehefa mandroaka de voly pasteur Benjamin aza miodeo fa voan'ny accident matetika mihitsy voapoaka ny tomobile le poteau eo afaka nitetezana be orika de misy poteau double zay eo efa nasindrareo arony mihitsy fa matetika voadonan'ny tomobile io satria mivoaka avao le fanaratsy de mitady zay alihany zany de malaza be mihitsy zany rehefa hoe tamin'ny voalohany areo moa hoe fa hoe anata Benjamin fa maika eniny olona hoe lasa pasteur olo mailomailo daholo amin'izay zany ny fahavalon'ny famarinana miakatra ambony ny moralina ny mpino aloha voalohany indrindra ary tena hoe misy ohatrany hoe misy arofanina be zany natao amin'ny tompo zany e hoe nasiana fefy lay finoana lay fampianarana tsara efa voaray lay firehetana no entin'ny filazany tsara tsy satria be deabe no mitory Jesosy de hoe mirehatra fotsiny amin'izao fa tsy misy lalana tsy misy cadre de za zany nahita mihitsy hoe manomboka matotra zany fiarahana amin' Jesosy zany a nametrahany mpiandry ondry pasteur de moa ihany koa zany a ny pasteur Benjamin rehefa manana projet de tsy mba kononkonony ihany fa tena hoe carte sur table eo amin'ny mpino hoe ohatra hoe anao trano fivavahantsika de ary ny toerana olona sitrana nanome an'io tany io de andaotsika anao cotisation ina moa ny tena betsaka izy ny tena nanao an'le izy fa mbola sahirakirana daholo ny mpino zany tamin'izany fotoana zany e fa tsy nisy atahorana zany voateo fotsiny aloha zany de hoe tsisy atahorana hoe lalana mariny ty matoa officialisen'Andriamanitra ohatran'izao ny aim-panamo zany de tena miakatra tetrakila amin'izay mihitsy aho hoe nresaka ohatrany hoe cotisation tsy haiko mpampianatra raha afaka mamaly an'ity fa nanahoana ny fahitanareo ny firaisatsainany sy fifankatiavany pirala tao anatin'izay hoe vao miandoha mantsy ny fiangonana tamin'izany taona izany nanao ny fahitanareo hoe miaraka foana ve ny pirala sy ny mpianada sy ny ohatran'izany ny andohan'ny fiangonana firaisatsainany olona ia ty zany tena anisany hoe mampiavaka ny atao hoe mpianatry ny apôstôly ary hitao zany tsapa satria zao ao nge tsy ohatran'le satria ny tena zany avy any mbampivavaka eny avy any an'le fiangonana nisy taloha zany fiangonan-drazana io ny amoa zany efa mifankalala daholo ry tonton ry anina de misy fankatiavana fa za zany no tonga tao de tena tsapako mihitsy tsy mitovy an'izay le fankatiavana tany zay mihitsy zany le tato fa tena hoe fankatiavana pirala mihoatra noho ny atao hoe piraita-po satria tena tsisy mifanalava fa tonga de enina mifana eninao anatiny misy akaiky anaty irahalahy ty nefany olona tsy mialatsy fa ohatrany hoe olona tsy fantatro mihitsy irahalahy io fa ohatrany hoe voandroany ny ara-mivavaka tety de ohatrany teo fa tena tonga de mifankaty tena to de mora to de ohatrany hoe tonga de piraita-po amin'ny tompo azonao tsara na de ohatra hoe misy olona zao ao anatiny ohatra hoe tsy fifadikanana ny andro fa mba ohatra fifasabata tsotra zany de ohatra hoe misy tapa-mofo kely any am'le anankiray de mba de hitany hoe tonga de mifampizara de hitako hoe zay zavatra zay zany tsy tonga tany amin'ny mpino fotsiny koa nefa fa hita mihitsy hoe matotonga taty aminay zany de hita mihitsy hoe tany amin'ny pasteur Benjamin tany amin'ny pasteur tany amin'ny rahalahy Benjamin tany zany de fa nisy io tao anatiny mihitsy zany le izy de tena mora aminy le izy ary ny zava-dehibe koa rahalatsoariny de zao hoe le fanatrehan'ny tompo sy le fanomban'Andriamanitra anazy de lasa ohatrany hoe iny fanan'Andriamanitra iny zany miasa ao anatin'ny olona tsirairay avy lasa mampifankaty ny olona zany io fanan'Andriamanitra io tena hoe ilefa marina mihitsy zany ny teny Jesosy hoe raha mifankatinareo de mpianatry tokoa satria io fanahany tompo io mampifankaty lay mpiray fanantenana tarihan'ny pasteur Benjamin ary zay zany tena anisany hoe ijoroana vavolombelona tena hoe avy amin'Andriamanitra izy avy amin'Andriamanitra koa ny fiangonana satria tsy vaky mihitsy io satria raha ny zavatra ny lalovan'ny pasteur Benjamin nanomboka tamin'izy nanomboka izy hoe rahalahy Benjamin
mandrak'izao de tena hoe tokony efa tsy otsony ary marina le hirahiran'ny adversaire mialatsiny tsy ny adversaire fa hirahiran'ny olona ny benjamin aveo de mahoaizy fa tena marina reny satria tena tsy tokony tsy zao tsy tokony zao ary tsisy ny calcul an'zao hoe ohatra zao tsika fa za koa nefa resy lahatra hoe tena ny tanany tompo ny fijerin'andriamanitra mihitsy nefa manana an'izao fijery zao ka dia anisany hoe tena mafalifaly sady mahavelombelona mihitsy zany a ny manambara zany hoe tena zay firaisakina fakatiavana zay zany tena anisany hoe zava-dehibe ary mahatonga n'le fanan'andriamanitra tafapetraka miaraka am'le famarinana zay toriny ao anatin'ny fampianarana andresaka fahamarinana mpampianatra teo saka hitodika amin'ny evanjelistra indray hoe le fidirana amin'ny sehatra pastoraly ve ny rafitra ny fiangonana mampiova ny fampianarana ary niova nanaoana fandraisan'nympino azy tamin'izany za moa zany mbola tsy tonga atao tamin'izy nosorana paster fa misy zavatra azavaiko fa foy de tsy indriko zay re aveo efa mpiaino radio zany a mifaraparan'ny taona 9 sy ny 7 ray manontolo mpinony radio zany tena marina de aveo tena betsaka mihitsy mifanesen-dahatra sy ny famarina zay hitako tao na de nanana nitoerana ihany zany tena taloha any amin'ny tontolo ny fivavahana satria mba isa mba brabrao zany tam'zany brabrao mififoazana mba te fo be mihitsy zany de mba hoe mba nitan'olo fa mifofo de natao mibrabrao tao de aveo tena tsy naiko tsy mihitsy ahako rehefa tena hoe tena hitako hoe tena ohatry ny tokony fo kokoa de tafiditra tamin'io canal io ny onjapiako ny fahamarina tamin'izany voalohany indrindra de ny sabata sy ny zanandresana tao tonga de lagniko zato isanjato mety be am'le fanahiko mihitsy satria mafisinao amin'ny baiboly izy de za koa moa zany mazava azy satria tsy maintsy hamarinina ny zana-resahana raha miteny anao to hoe ny zavatra tamin'izany ve fahamarina tamin'izany ve sy ny fandraisan'nympino azy ny olona zany mitovy amiko daholo ny fijeriko an'le olona tonga tao tena hoe mitady fivavahana tena marina maniry tena hoe tsy vavabavaka fotsiny fomba hoe mivavaka amin'ny fahamarinana de mahatsapa zavatra fa tsy hoe mivavabavaka fotsiny hoe mivoaka sy miditra sy miakanjo sy manao sy mitondra baiboly fa le herin'andriamanitra mihitsy ny tadiavina tao de hitako hoe satria sady miteniny tenako no miresaka mahita ny zavatra nisy tamin'izany fotoana zany satria efa voaositra paster izy ny tonga tao ahako dia tena hoe mififalian'ny olona zany de eonao ihany de efa tsapa hoe tena marina le fiangonana de miaraka amin'ny fanoratenan'izy ireo ny firaisan-tsaina sy mifanoratenana zany tena misy vokatra ivadika kely amin'ny vadinao satria eto ihany koa ny vadiny evanjelistra manana anarana Léon mijery ny tantara kely ny fiangonana ato anisany hoe ny sedra olana ihany koa ianareo tao anatin'izay niditra tato amin'ny fiangonana nataoriana ny fanamasina fanambadiana mijery an'lisy ato hoe nisy fahagagana afaka tantaraina kely amin'ny ambangovangony va hoe nanahoana satria efa tafiditra tao anatin'ny rafitra pastoral koa tsika tamin'izay fotoana izay voalohany indrindra aloha dia miarabany ray aman-dreny apôstôly benjamina natratra ny fahefa-taona ny androany 13 volana martra 17 dia mirary soa anazy sy mivady aman-janany manokana izahay mivady tiako io fijoroana vavolombelona nisy teo aminay mivady io zany tamin'ny alohan'ny niarahana isy ohatrany hoe famofo izay sisy dia nisy fotoana nisy tenin'ny tompo nentin'ny vadiny hoe andalo sehatra be zany izay mivady amin'izay dia hoe tsy fantatra nefa le izy hoe inona mety olana mety iseo amin'ny tokantranonay tamin'io dia niditra ihany izay dia rehefa nandeha teny zany ny fotoana dia hoe tokony hanan-janaka amin'izay izay dia rehefa hoe nitoejaza dia mitonga fotoana terana dia tsy azo le zaza dia atao nefa ny analizy atao makany amin'ny dokotera zany dia tsy hitanay zany le izy dia nanatona ny ray aman-dreny apôstôly benjamin zay tompoko ohatr'ohatr'o zavatra mahazo anay dia aveo moa izy zany nisy fotoana nety ny ambavaka foana zany izay dia ndray andro izay nitokana trano fivavahana tany anosialy izy tamin'izay dia nety efa nitoejaza tamin'izay dia nitsofoka tokantrano izy zany dia niteny hoe ozy izy tamin'izay hoe enkany ozy izy nareo saloma mandresy amin'izay zay niteneniny tamin'izay dia zaminy bevoka embolana dia hoe hoteraka zany dia netretra zany zay tamin'io hoe vavo zanakay
dia za amin'io anarana vaviny dia tavina ivady fa tsy nahita anarana mihitsy zany izay dia hoe misy tsodrany kiaky tamin'izay hoe saloma mandresitsika dia amenna dia mitondra n'ilay voka zany a dia ohatrany hoe dodoma foana ny kiby hoe mihetsika ve ilay zaza sa tsy mihetsika satria misy foana fitahitana satria efa intelo indroa tsy azo foana ilay zaza dia fantelony zany izay fantelony zany io dia netiny ambavaka izay tamin'izay dia nivavaka izy dia matoko hoe tena mino nefa eo ihany zany ilay mahaolona hoe mihetsika ve ilay zaza dia za maraina dia totomba kely foana dia mihetsika dia teraka somatsara mola izy dia hoe rakotoaromanitra saloma mandresy teraina jesosy anisan'ny voninahitryandriamanitra tamin'izany mbola rafitra pastoraltsika tamin'izay rafitra pastoraly zay mandeha ihany moa fotoanantsika fa hiditra ao anatin'ny toyan'ny tantaritsika roapolo taontsika zay nanana pasteur ary hiditra ao anatin'izay hoe rafitra apostolika satria fa efa taontsika androany a nakalazana an'izay nanosorana azy ho apôstôly zay izay ny tena zava-dehibe ho any anio ary atsiarovantsika an'izay a nanahoana ny ianareo anisan'ny vavolombelona ihany koa hatramin'izao nanatrika an'izay indray inona ny lanjany aminareo inona ny lanjan'izay hoe manana apôstôly zay amin'ny fiangonana anankiray misaotra ny rahalahy soarana tamin'ny voalohany aloha dia nisany hoe ainao ihany moa zany ohatrany hoe efa zatra rafitra pastoral ary tsy nitato amintsika ihany rafitra pastoral fa ny akabetsaha mpivavaka rehetra pastoral daholo fa rehefa tonga kosa nefa io a dia nisany hoe satria ny ray aman-dreny amin'ny maray aman-dreny azy moa dia anisany hoe mamantapantatra izy sady mizara n'lay izy no mba ohatrany hoe mijeriny ao anaty baiboly dia mampafantatra zany izy dia hoe tena marinao na maharatsoratra masina mihitsiny zany le rafitra apôstôlika fa nytiako apetraka hoe tsy nahazatra mihitsiny zany le rafitra apôstôlika fa pastoral nefa ny ainana satria atao hoe raha efa taona zany atao anatin'ny 12 taona 12 taona zany ianao pastoral ny ainana tao ary taloko ianao fa pastoral tany amin'ny hafa tany zany dia ohatrany efa zatra be fa rehefa tonga kosa teo amin'le hoe rafitra apôstôlika zany a dia tamin'ny lafiny ray a le mahaolona zany ohatrany hoe amin'ny lafiny ray ohatrany hoe voianarana le izy amin'ny lafiny ray fa kosa rehefa tena vakina amin'ny baiboly dia tena mity hoe aratsoratra masina zany le rafitra apôstôlika ary tena naresy lahatra io raha latsoarana alohany sy ry mpiaino jaina ary ny baiboly milaza fa tsy maintsy ny rafitra apôstôly no inty izy mitondra ny fiangonana miakatra ka andresena lahatra ny mpiaino zany satria araky ny tenin'ny evangelista Léon dia hoe matoa ny olona tonga ato vavaka dia tsy tonga fotsiny fa tena hitady famarinana ary misy le izy hoe vavaka miambamba mba tsy ambahamba amin'ny fivavahana ny olona ary za koa tao anatin'izany ohatrany za koa natongavaka ta tena hoe hitady hoe aizany tena fiangonana tena famarinana vao tsy miambahamba dia tena tonga dia araka le teny evangelista tena laninao tsara mihitsy ny daholo izy hoe tena tonga dia mety amin'ny fanahinao fa tsisy hoe mampisalasala zany na ohatraohatray ka tena anisany hoe tena voninahitr'Andriamanitra zany natonga avatsika eto amin'ilay hoe rafitra apôstôlika ary zava-dehibe zany ary anisany isaorana an'Andriamanitra mihitsy satria tsisy sanakeo tsisy tonga teo mihitsy ny raha fijeriko azy aloha raha ny eto tanynarivo sy manodidina fa nahatrany andafiny ndrika azonao fa ny pasteur Benjamina ny voantson'Andriamanitra ho tonga eo ary tia ny zavatra tsara apetraka raha latsoarany hoe ny pasteur Benjamina na ny apôstôly Benjamina ny zavatra ataony rehetra mihitsy ny ohatrany hoe izy foana ny ataonandreo ohatrany hoe izy foana ny manao ny voalohany izy foana aloha apetraka amin'ny olona rehetra tanynarivo sy manodidina fa ny teto dia izy ny apôstôly malagasy voalohany napetraka Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra zay zany vao ohatrany hoe nakanaka tahaka daholo ny rehetrarehetra ka dia anisany hoe tsara zany fitondran'Andriamanitra zany fa anisany hoe tena araky ny teny fanagazany tena hoe misy antoka aty amin'ny fanahy misy antoka misy aty anatsika hoe tena hoe voasoratra ny boky ny fiainana ary andovan'ilay
lanitra vavao sy tany vavao mbola misy teny betsaka moa ny amama fa tsy fikiriko be fidina ianareo ve tamin'ilay rafitra pastoral nefa nisy nanantena na nieritreritra hoe tokony mba lasa apôstôly izy sady sisy nieritreritra an'izay mihitsy de pasteur miakatra andraso loha mahitenikolo kosa na am'izay kosa aloha e tena resahako tena mazava tsara fa tamin'nisy pasteur vao tonga tao ahako de fa tonga de fa nisy tsy tsindrimandry fa hoe ohatra n'izao mihitsy ho amosesy ohatra zay aloha nytanatasaiko ary tena amiko hoa izy apôstôly tsy haiko moa zay resaka tany tam'izay fa niteny an'izay mihitsy tokony apôstôly mihitsy hoa izy raha ny tena marina oviny zany oviny zany tamin'ny voatonga tamin'ny sa voatonga kelikely zany ataontsika hoe nivavaka teo angamba tonga hoe telo taona ifa taona teo ngabe de mifampiresadresaka le satria ma zany ny akabetsahan'ny mpianatry apôstôly benjamina dia tonga de baiboly daholy de rehefa mitangorongorona eny rehefa makarivitra de samy mamoaka aneviny ahoana zao ahoana fijerinao letrao de samy manamafy an'le izy eo de samy mahazo hery de tena niteny mihitsy ako fa tsy hety aho vao mody miteniteny fotsiny fa niteny hoe tokony apôstôly mihitsy raha nga izy ho raha ny tena marina ary tokony apôstôly hoa izy amiko tamin'izay fotoan'izay tena tsaroko ny datiny sy tadetiko fa niteny mihitsy ahako ianao ve nefa nanana an'le fanerina mbola nanana an'le fanantenana hoe tsy maintsy ho apôstôly isa ozy ianao hoe mety tsy possible angamo zany niteny fotsiny ahako fa kely ny fahalalako de tsy afaka namaritra lizy ahako fa nitoerana misy azy kosa tena efa tanatin'ny saiko sy tanatin'ny foko mihitsy tokony io zay ny toerana misy azy ary nareo sasany ve nisy nanana an'izay hoe sa tsy nieritreritra mihitsy hoe isy apôstôly atao amin'ny FM4 raha manokana satria ny tena mamaky baiboly fa tsy hitako mihitsy io fa tsy avenina tena tsy hitako hoe ampanendretena tenenako am'zany hoe mbola misy ny apôstôly fa fiverako am'zany apôstôly zany de averiko hoe tamin'ny androny jesosy ihany nisy an'izany fa rehefa navoaka le tenin'andriamanitra nandeha aloha ny teny faminaniana de aveo nandeha le tenin'andriamanitra tao matitoko fa enao amby roapolo iny le hoe tsy nanavokatra tony voaloboko tontsony mandra-pahatonga an'izay vaovao aminareo de aveo ihany koa nandeha ny koritianina voaloha ngaminy zay toko fa raiky amby folo andiny fa efatra le hoe misy rafitra apôstôly de mpampianatra evanjelista de teo avoagaga hoe aika hoe zany tena misy ny apôstôly de aveo ihany koa mola hoe eo amin'ny orina eo mifanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminandry de za rery zany ty eritreritro za rery ty fa jatsy mampirisika ny olona hoe fa fahitako anazy zany nakasitran'andriamanitra le rafitra pastoral eritreritro za rery ty nakasitran'andriamanitra le rafitra pastoral ohatrany hoe misy olo anakiray zany mitangina 307 foana izy mialatsiny afa zay mercedes 307 foana mialatsiny afatran'izay tomobile avitondrako teo aloha de aveo rehefa hita fa nainy tsara mitondra an'le mercedes 307 de mivadika sprinter indray phase 3 na phase 4 satria efa karaha mipindro zany ny olona zay mandre an'zao resadresakytsika zao zany miditra am'izao rafitra pastoral apôstôlika zao tena sambatra izy ina ny mahasambatra azy taloha angera latsioara natao ambany lakaly kitara anakiray iora lanarindra vavolombelo zany kitara anakiray no hiderana ny tompo fa ohatran'ireny hoe sonao complet reny any aloha tena mirehatra mihitsy ny fiderana fa izao tsika no ny voafehy tsara le fitantanana voafehy tsara ny fitantanana na ny fiangonana milafi ny ara-bolona zany na milafi ny ara-pitaovana zany na milafi ny arak''olona zany tena ny amama aza efa be dehibe de marina zany ny ten'andriamanitra hoe ny fiangonan'i jesosy zany tsy maintsy mirona fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany manarakaraka an'izay koa eritreritro ihany ty mahay andriamanitra satria zao rehefa mivoaka ny apôstôly ny biby ty mialatsiny fa tonga de mahitsy ohatr'izay napetraka teo zany ny anazy talohan'ny azy de efa napetraka andriamanitra ny anazy de ny apôstôly benjamina zany satria andriamanitra zany tsy maintsy mitady hoe aiza ny apôstôly ny asan'ny apôstôly matsy raha ny koritianina faharotoko faraky ambin'ny folo zay rena de manolotra ny zanany eo anatren'andriamanitra reto ny ondro zay nomenao ka raha misy fiangonana zany tsy manana apôstôly de iza zany manolotra an'ireo oloreo raha rafitra pastoral tsy afaka anolotra mpimitsy reto zay nomenao anomenao tandremana fa li zany tsy maintsy apôstôly satria ny apôstôly mifantatry jesosy ary tsy ny apôstôly ihany fa eo amin'ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ato amintsika misy ny faminanina efa elany ny tompo ny teny tsy hoe ela fa tsisy olanetrehtra mihitsy isy loza ve tao madagasikara raha tsika ohatra le ororotany teo fa ny tato amintsika efa nahita n'le ororotany mialoha ary zany tena mapetraka mihitsy hoe tena ato amintsika ny tompo de ohatra n'zany ko zany ohatra zao tsy hoe iny ihany fa nady ataontsika hoe reo le karazana
hoe misy fahafatesana ohatra zany efa niteniny tompo hoe isy olona tsy anao pasika de avy eo mbola naveriny tompo izy de efa tsika zany tsy mana efa mpahafantariny tompo mialohantsika satria eo akaikiny ka za moa sady miantso foana na de hoe tsy evanjelista ary fa ny zavatra mahafaly anazy zany de zao sambatra ny olona zay miditra am'izao rafitra apostolika izao satria manana mpanolotra izy ary ny apôstoly koa manana fahefana zay matsy ny atahoran'ny olona ny apôstoly nge manana fahefana anokatra ny varavarany lanitra de manana fahefana anidy zany hoe raha tonga ato amitsika zany ny olona anankiray tena mikatona ny fiainany de makeo amin'ny apôstoly izy de ny apôstoly manana fahefana manokatra an'zany ary raha ohatra koa ny apôstoly afaka miteny aminy hoe zay isan'ny atahoran'ny olona tamin'ny Ananiasy Safira ny apôstoly zany a afaka miteny hoe fahavalon'ny fahamarinana reto olona reto mananatra anareo zay miteny ratsy ny FM fois fakalazana ny 4e anniversaire ny apôstoly zao fa ny apôstoly zany manana fahefana tsy azoko tiana zany apôstoly zany fa zay nikitika ny apôstoly isan'zany Ananiasy Safira ngamo de ny Petera namono azy teo fa tonga de saro-piaro Andriamanitra saro-piaro amin'ny apôstoly Benjamina zany sy ny fiangonana tarihany ny tompo ka pirofo zany zay nikitikitika atsika rehetra tany ambadika tany de nahita zavatra nitranga tamin'ny daholy ina zany ny amaranako zay zavatra teneniko zay mitsotra de zao rehefa jerevana ny ato amitsika de Andriamanitra zany a matsiaro ny fiangonana Université Sasety raha misy loha zao avy de miteny mialoha ny tompo raha misy zavatra ataotsika hoe hitrangy eto amin'ny firenena de miteny mialoha ny tompo reny afera tamin'ny 2009 efa hita efa nation tompo mialoha tamintsika nge reny rehefa niteneniny reny le hoe tsy ho lany milaza ho président io 2013 efa niteneniny ary ny apôstoly Benjamina mihitsy nitenen'ny tompo hoe teneno ambarao ampanao gazety fa tsy lany io folo taona meloha za zany tsisy azo isalasalana tsony so de voazoko loatra le fitenenina fa ameko an'ny afandra fa niresaka n'le fansorana ny mahapasteur atsika teo lo olona sy mpampianatra de saka antana hoe nampiova ny fiaina fiangonana ve nampisy apôstoly teto amin'ny fiangonana teo amin'ny resaka vavaka io ny firaisan-tsaina sy fankatiavana tany amin'ny rafitra pastoraly ny fahamarinana sy ny ten'Andriamanitra ihany koa efa na de nen'Andriamanitra sy fahagagana azy nisy zavatra niova ve teo amin'ny fiangonana teo am'izay lafin'izay ohatra zao tamin'ny 20 décembre angamba izy indra tsy diso 22 sa 20 décembre nisy le fanambarana lehibe nentin'ny ray aman-dreny apôstoly zava-dehibe nge zany raha lanarindry hoe jombo papafarany fasahiny zany fito mavalo tsy manam-potoana nazavana zany eto tsika fa zava-dehibe zany nampiova ve ny amama be dehibe ny voaositra misy be dehibe nge ny olona tsy tafiditra tao anatin'izany rafitra zany fa soavana ane zany raha lanarindry ary za teneniko anao a Madagasikara ty isan-kefa nandehanako daholy noho ny amin'ny famanginany trano fivavahana na ny vondrom-bavaky ny ziona FJDS Sasety nampiovany zany tamin'ny rafitra pastoral ane marina fa nisy nitatra kely fa mbola eo mbola miadana be fa am'izao tsika miteny zao any am'izay toerana tsy eritreretinao misy FM fois ary ianao mandeha any de misy miantso anao hoe loolona mamy avy eo anao gaga hoe fa izy ianao za diakona na ny diakona rangera narindra tsy fantatro tsony no ny fahamarony taloha zay re evanjelista Léon tsy zany mifankalaly tsika tao ambany lakaly tao mbomamoro mbola mifankalaly tsika fa zao nareo natao mipiasa atao amin'ny onjam-peo range misy tsy mahafantatra anao moa za misy tsy fantatro nareo efa maro sika meko an'ny hafa ny fitenenana titra kely amin'ilay fanosorana mpampianatra zavady tompoko ny malala zava-miarina toza tao nyresaka an'ilay hoe nandray batisan'ny fanamasina izy tamin'ny fanosorana azy ho pasteur nareo samy vavolombelona isika samy vavolombelona nisorana azy ho apôstoly nanao ahoana reny ny ainanareo an'izay fahitanareo azy satria samy afaka mizarana izay fatsapan'izay avokoa tsika nanao ahoana ny ainana n'ilay fanosorana tamin'ny 23 mars 2013 izany afaka mitantara kely andra fitenena kely mpampianatra ny aloha zay fanontaniana zay moa hoe inona ny fiovana nanomboka teo amin'ny fanosorana io zany de nisy fiovana ny fiangonana
tari andray aman-dreny apôstôly benjamina satria araka le teny teo hoe rafitra pastorala foana fa hiditra amin'ilay rafitra apôstôlika ary teo no anisan'ny hoe nisy zavatra niova satria na zay mivavolombelona eto ara de mbola ny amama sy ny sasako nahita le fanosorana pasteur fa za zany a teo vao nahita hoe ohatra ny ahoana izany fanosorana mpanompon'Andriamanitra izany satria ry Mosesy ohatra ry Jakoba azonao fa tamin'ity zany a tamin'ny fanosorana andray aman-dreny apôstôly vao tena hoe Jesosy tena ahitany zany fanosorana mpanompon'Andriamanitra zany ary nytiako tenenina am'le fiovana zany de zao hoe nisy toromarika ny tondran'Andriamanitra ny fiangonana tamin'io fanosorana io satria nisy toromarika manokana mihitsy zany hoe nisy firaisan-tsaina be ary fiangonana tarihan'ny ray aman-dreny apôstôly de misy teny fikasana hoe tsy maintsy tafita ny famarinana tsy maintsy tafita ny fiangonana hatrany an-dafindriky zany hoe tiany tompo iraisaina aminy ny olona rehetra ary tsy terena be ao miraisaina rahalahy ao mifankatiava rahalahy tsy terena be fileny teneniko hoe le fanatrehan'Andriamanitra mitondra n'le fanahy mifankatiavana mitondra ny fanahy firaisan-tsaina amin'ny olona tsiraray avy azonao de tsy sarotra tsisy micontre hoe zangove tsisy micontre fa tena hoe tonga de niraisaina hatrany an-dafindrika nanomboka atao milapa satria ao zany ny atao hoe ivitoeran'ny FM fois ivitoeran'ny fiangonana ao zany ny teny hoe foy be zay mahatonga ny ao hoe lapa de atao zany ny tanterahana ny fanosorana tamin'ny tsingeritaona ny androany efa taona laza zay de anisany hoe tena toromarika avy amin'Andriamanitra zany no narahana tamin'io fanosorana io fa ny zavatra tsapa zany a ao anatin'io rahalatsoarana de zao hoe le fanatrehan'Andriamanitra zay zany maheno hoe ny fanatrehan'Andriamanitra isaky ny sabata misy ny fanatrehan'Andriamanitra isaky ny volom-bolana misy ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana masina rehetra misy fa tamin'ity fotoana fanosorana ny apôstôly ty kosa nefa tamin'ny tena enino mihitsy tena mavesatra tena miavaka tena mialatsiny amin'ny fitenenina fa ohatrany hoe tena na zavatra mananina kely ara de enao ohatrany hoe fa tena ao anatin'ny fifatohana zay le izy tena ohatrany tonga de tafiditra ho azy ianao zany tonga de tafafantoka ary tonga de lalina mihitsy ary tsy tao amin'ny lapany fitoerana nanosorana iny fa manerana ny fitoerana rehetra misy amin'ny FM fois satria naparitaka atsika moa isaorana ny tompo fa na de kely ary ny andoantsika tany ambanilakaly de efa manana ny fitaovana ara-teknika rehetra tsika mampita ny zavatra mitranga rehetra ao amin'ny lapa hatrany an-dafindrika hatrany ambany ravika azo any zany a de efa tonga n'le teknôlôjia atsika ato isaorana ny tompo de tena hita hoe na nytany ara de ohatrany hoe tao amin'ny lapa ihany kory zareo na nizaniza zany hatrany amin'ny olon-dehibe ary tao anatin'io nisy toromarika tena avy amin'Andriamanitra iny moa anisany hoe zay ma FJTC7 ny FJTC7 manana ny fanan'Andriamanitra mitarika azy fa tiako nge milazanao ry mpianao jaina fa any tsisy fanan'Andriamanitra mitarika aloha aloha tonga de tsorony eto azonao aloha aloha tonga de tsika matsy matombo milaza ny apôstôly eto a de tena hoe ao amin'ny apôstôly ny tana maherin'ny tompo ao ny fanan'Andriamanitra tena hoe misy mitarika ohatran'ireny tena ny androny zanak'Israely reny hoe rehefa mihetsika ny andrahoana zay vao mihetsika nareo mietrika ny andriavo zay vao mihetsika nareo raha alina ny andro de ohatra zay koa zany tatontsika tamin'ny fanosorana tamin'ny 23 io rehefa eto de zao ny ataonareo amin'ity oroty de zao ny ataonareo hatrany amin'ny mpino rehetrarehetra any de tao anatin'io nisy fihetsika mihitsy zany nataon'ny mpino rehetra tao anatin'io fanosorana io de anisany hoe tanteraka somatsara zany zay fanosorana zay fa tsy tazomokela koa le ana fa mbola hitarefa manangatanana daholy afaka mbola milaza alors raisiko ndraiky kosa ary le izy ary fampianatra tsika moa samy ety mizaran'le fahatsapana tena za satria zany za tsy nahita le fanosorana pasteur de ho avy le fanosorana apôstôly tena moa zay ahoana ary zany zavatra mety hitranga ao iza ny anositra de satria zany fahafantarako anazy satria ngamo misy ambonin'ny apôstôly de tena amin'ny maha ola zany de tena isy antsely zany tena anositra eo tonga
amaolombelona fa maika mihitsy ahitan'le izy fa rehefa tonga taonao satria misy toromarika metiny fanamasina de tsy tafiditra lazany tsy nosaina fa tafiditra tena fifantohana lalina amy zava-panahy ny fantony atao mantsy le hoe inona zara-tsapa atao a le etsika rehetra tao zany tena tsy hitako zay tantarana anazy raha eto tsy voatantara toboko lasy toboko vavy fa na ny faminaniana azy a tena enina hoe misy hery tena manainganao raha olona tsy malala fivavana de hafahafa fa tena miavaka iny fotoana anankira iny miavaka o zao satria tsy mbola niainana hatram'izay na de hoe fitopo favana mihitsy ary lisy fa fitopo favana miavaka tena miavaka tsara manamarika ho atsika mpiaino a fa ny fansorana any amin'ny lapana atao ny fansorana kanefa firaisan-tsaina zay iraisan-tsainany fiangonana rehetra de any ambato be misy mandray batisa ny fanamasina ary tsy tany ambato be any fa toerana lavitra mandray ny fanatrena io zany tena mampahagaga inona moa zany zao ny aza anazavana zany hoe toerana samihafa amina kilometatra mbaro nefa mandray fahatsapana ny olona zay tafiditra antana fifantohana raha miresatsika hoe inona moa zany zao ny tena etsika sy fisehoana tao de tsy azo tantaraina fa ny azo lazaina de hoe miavaka iny fansorana iny tena tsy ndrika eto hoe miavaka satria manositra ny mpanompony Jehova Andriamanitra velona ny andray zavatra tsapako mety ohatrany hoe mahafinaritra na tsy ohatra fa mahafinaritra na mihitsy le izy ary ohatrany hoe surprise 23 mars 2013 matsy anosorana loholona zany hoe miaraka tamin'ny fanosorana ny apôstôly zany de zay mampahafinaritra am'li satria zao a nivadiko nivavaka tany amboboangy de andeha ho aizy ianao ozy izy de ozy a matsy azy hoe zaho a andeha ho any amin'ny lapa fa za ve mandahatra ny mama moa de za ndray no tsy hoany fa alao za ho any fa za tamin'itsy nieritrehitra hoe za ihany ny atao mpiazona an'le ohatra le tamin'ny voalohany a de zao ozy izy efa nisy akanjo ao izy izy no manko anao de inona ao a akanjo ahoana de navoaka ny avan'le izy costara vaovao ambony ambany zany hatrany amin'ny kiraro a vaovao hatramin'ny lobaka vaovao daholo zany ntanao izy fa za zany hoe metrehitra zany hoe ala hoe tsy za zany tsy fantatro koa zany hoe manina izy miteny an'izay de nanaovako le akanjo vaovao de avy eo de nampanatsona am'izay no tonga atao am-piangonana de za moa zatra le mitsoritsorony rindrindrindriny alefaso aty mpitandrina mamy mpitandrina tamin'io alefaso aty izy fa izy no miazona an'le tavoara ay de eo zany de efa mitondra mivavaka mivavaha tsara de mivavaka de avy eo ndray de misy resaka avy eo hoe hosorana loolona ianao fa miomana de teo a vao tonga zany hoe de raina Jesosy fa efa voalahatra mihitsy zany le izy fa natramin'ny akanjoko vaovao na ny fahatongavako teo na le zahanao an'le izy vaovao fa mifanampin'izay koa zavatra ohatrany hoe tsy eritreritra le izy fa Andriamanitra mihitsy nyprogramme an'le izy misy tomobile zay zany vao vidiko de tamin'ny koa vao nentina tany Ambomamory tamin'izay de tamin'ny koa le izy vao nentina zany tonga de izy ny olona zany nondraha hoe sady nahazosotra loolona vaovao zany a no mitondra tomobile akanjo vaovao mandeha tomobile mody a ary tena ohatrany hoe nomen'Andriamanitra tsapako zany hoe nakasitran'Andriamanitra le izy nijoroako azany vavolombelona zany tsy hoe frerianao am'le olona fa mpahafantarako ny olona hoe nisy zavatra nalahatra Andriamanitra tao satria vao nainga tao atranao de naninona nivadiko ny teny hoe amin'ny fotoana io nanaovako le akanjo naninona koa nahazo an'le tomobile tamin'ny fotoana io nefa za tsy nieritreritra hoe hosorana koa tamin'io ary naninona no mbola niteo a tamin'le vanim-potoana fa tsy voalahatra ho any amin'ny fiangonana hafa zany rehetrarehetra zany zany de mampiseho hoe apôstôly Benjamina apôstôlyn'i Jesosy Kristy tompo ka izay fanomezan'Andriamanitra zay tsy hain'ny olona atao ny olona zay mihaino ankehitriny zany raha te hatsapa izy hoe mba mila an'Andriamanitra hitratsehatra amin'ny fiaina koa de ozy izy hoe manasa anazy am'izao fa miakaiky mipasika manasa anazy amin'ny sabata ho avy zao manasa azy amin'ny 28 mars voalohambolana fa raha mandre fotsiny azy ianao ny teny faminaniana nantsodra amin'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina na ny ten'Andriamanitra ho entana eo
isokatra ho anao ny lanitra satria ny apôstôly ny manana fahefanany amin'izany raha lasa napavy malala ajaina sy mpiaino isany ka ny zavatra tsapako ny ara-panahy ray satria ny aranofo zay ny tantaraiko zay de mitovy an'le tamin'ny pasteur ihany teo zany rehefa nandeha ny vavaka le vavaka aloha ela ihany ary tena hoe ato amintsika mihitsy zany le hoe fiainam-bavaka de tonga le teny amin'ny teny tsy fantatra io zany tena ato amintsika io raha lanarindra de tonga le teny amin'ny teny tsy fantatra de ny vavaka de za taloha efa naminany tsy mampanina ny teny zany eto amin'ny micro fa tamin'ny fotoana io tena rehako indray ny teny fanahin'ny tompo mampiteny miakasitrahako de efa za tsy sanamoaka satria tsy anjarako maminany hoe amoaka n'le izy eo amin'ny micro satria efa fanaminany taloha mitondra hafatra atao am-piangonana mihitsy de tamin'io tena rehako le izy miverina akasitrahako mbola tsy mbola hoe hosorana loolona kory ary fa rehefa vita aveo le izy de aveo de tena sambatra Jesosy sambatra zany ny olona zay tafiditra am'le zava-panahy zay ny materielina mety ho levona fa raha miditra am'le rafitra apôstôlika ny olona tsy levona io ary tsisy maravana io na ho rava ny tany sy ny lanitra fa ny an-danitra mbola misy apôstôly mbola misy rafitra any ka raha tonga le olona hivavaka hibebaka andray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany na andalina kokoa mitenin'Andriamanitra toy zay hoe tongava fa ho hitanao zany hoe ohatrany hoe miakatra gamina ianao sokafa ny tompo zany ny fahasoavana miakatra niveau zany miakatra niveau maraparina fotoana ihany tsika raha hitondra hiditra anatin'le hoe vokatra fananana apôstôly amin'ny fiangonana amin'izay ity misy fijona vavolombelona anankiray zay voaray androany moa zany izy ity ary avy any amin'ny faritra atsimo ny apôstôly Benjamin moa rehefa avy nanao batisa tany Seychelles de nanao an'izay fitetezana mission apôstôlika zay moa filazany azy ary de nakany Fort Dauphin izy de aveo nandalo tao Bekrobo ty misy fijona vavolombelona tao Bekrobo sasatsosikototra fezina amin'ny toerany ndahoasa Bekrobo aty amin'ny faritra Betoka falmerabanao zay eto amin'ny fito amby zateboka efatra evangeliste ary de nisy olona voninahitra Andriamanitra lehibe tany toerana nisy anareo afaka lazalazainao kely vinan'izay zavatra nitsanga zay taoriana nandalofa ny ray aman-dreny apôstôly tany toerana voalohany moa miaraba anareo mpiasa amin'ny radio fito amby zateboka efatra sy ny mpiaino izay miaino atsika amin'izao fotoan'izao indrindrandrindra fa ny ray aman-dreny apôstôly Benjamin zay afitra tanteraka ao anatin'ny fahefataona anona nisoran'Andriamanitra anazy so apôstôly amin'ity vavan'androandroany ity ny voninahitry'Andriamanitra ny seho tokoa taty miparitaka amin'izay toerana andehanan'ny apôstôly Benjamin ny ositra apôstôly raha aty amin'ny faritra misy anay aty amin'ny Bekrobo faritsy ny Betoka dia tanolina ny mandalovany apôstôly Benjamin taty de misy voninahitry'Andriamanitra ny seho ohatran'izao misy renim-pianakaviana anankiray izay mitondra voaka le renim-pianakaviana saingy tsy tafapetraka amin'ny tamin'ny zaza le voaka fa de voaka atsisikototra amin'ny filazaza dia nanantona papiteraka gasy aloha izy tamin'ny voalohany de hoy izy ny papiteraka hoe ohatra tsy mipetraka amin'ny taniny tsara zany zaza atao kibonao zany fa tsaratsara aminao manatona hôpitaly de lasa nanatona hôpitaly le renim-pianakaviana de rehefa nijerevany sazofamina atao amin'ny hôpitaly le renim-pianakaviana de hita voamary fa de voka tsisikototra izy ary ny sazofamy tena miteny mihitsy hoe raha vo miraikiraiky ianao de mety hiteraka fahafatesinao anao ty fa izao de zao ianao de mety taratasy de mandehana maka amin'ny hôpitaly lehibe any Asoanala moa niterina no trondroiny sazofamy tam'izay hoe aleha ampirenim-pianakaviana ty isa moa nao anaran'izay vehivavy zay evangelista azafady de afirina izy nefa nivavaka tato amintsika fotoana fofo ihany vivahany raha tena marimarina kokoa io fitaovana andalovany apôstôly taty io no ny tiany tato amintsika zay izy vo nivavaka tao tam'izay efa nisy fotoana izy mivavaka de miaro no miantony maro samihafa moa de rehefa tratran'izay problème zay izy de nampisaro ihany hoe ato amin'ity fiangonana misy ny apôstôly Benjamin aty no mahavany problème de miresadesaka tamin'ny mpiray fanantenana amintsika aty amin'ny toerana izy de le mpiray fanantenana miteny taminy hoe tsara sansy ianao fa ao anatin'izao problème anao zao de andalo amin'ity faritra misy atsika aty ny ray aman-dreny apôstôly Benjamin hanao batisa ka araroty ny fotoana andalovany eo fa hivavaka anao izy ametatananinao izy dia hositrany ianao amin'io aretina satria tena mitrety sady marary le olona ny mietrehitra olany vola koa fandidiana de tonga ary ny apôstôly Benjamin tamin'izay fotoana izay de nanantona teo maromaro ny olona nametra-tanana de nanantona teo le olona
de ametrahantanana inona de rehefa nametrahantanana le olona rehefa nametrahantanana le olona de akory ny agagany fa nahatsapa fanasitrana aloha teo fametrahatana efa tsapany teo le izy fasangy no amariny tany amin'le dokotera nandiana tany ame sage-femme nandianany hoe mbola mipetraka amle tsisikotra tena za efa tafatena amin'ny échographie zany nanao izy de raina jesosy tafapetraka tafaverina amin'ny tranonjaza somakara amin'ny tranonjaza zany le zazakely verina amin'ny tranonjaza somakara le zazakely raha teo amin'ny raha fahalalanao evangelista tsy fantako raha hainao le izy fa mety efa teo amin'ny 4 volana teo zany lay zazakely na hoe afrina teo satria reny mafata rao vao tsy voatsabo aingana raha ny teniny le tenyle rentenakaviana sesoany anarany de amin'ny 2 volana maherikely eo le zazaka efa tafateraka tetsikota de sage-femme ny teny hoe raha voatratra ny 3 volana eo de miteraka fifatesina ho anao de am'izao fotoana zao izy zany tena salama tsara zao am'izao fotoana zao izy efa mananokanika ny 5 volana lataka zay le zaza de raina jesosy fa tsy manina somatary raina jesosy amin'ny ankabe izy moa zany tsy eo akaikinao am'izao fotoana zao tsy eo lay vehivavy am'izao any Tanimbary izy am'izao fotoana zao amin'ny fahizay napetrana de efa mivavaka ato amintsika izy zao mifikitra tsara mihitsy miaro mikolona mafy mihitsy miatongavany amin'ny pasika any amin'ny izay fotoana anaovantsika an'izay pasika zay ino mety ho afatra omeny evangelista ho an'ntiainao atsika satria any faritra atsimindrindra any de isehony voninahitran'Andriamanitra ihany koa afatra ho an'ireo vahoaka Antananarivo sy izay mahainao atsika manerana ny Madagasikara re ny afatra zany dia izao no ambarako amin'ny olona zay menao atsika tena voafidin'Andriamanitra ny apôstôly Benjamin ary zay toerana andehanany iseho an'ny voninahitran'Andriamanitra ho manasanareo aho mba tsotokotra amin'ny ono satria malagasy ohatranao izy mitondra ny famarinany eo aminao izy mitondra fahasoavan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra fitaovana izy mba hizara fahasoavana ho amin'ny olombelona rehetra satra betsaka evangelista nitra ny vatana avy any Bekoropo de manateny zay fa mbola hitondra vaovao mahafaly ohatran'izay foana nareo isaky mito betsaka be mihitsy ny vaovao mahafaly fa rehefa miantsonareo de miteny zay misaotra betsaka toko veloma ary soty misaotra betsaka veloma ny trafanantinana rehetra sy tena ty efa voasedry zany efa voadio impito zany ary efa voaporofo taloha sy ankehitriny fijoroana vavimbely anankiray vehivavy nanana zaza tsotsokolitra tany faritra Bekoropo iny no niarantsika teo fagagana farany lolona mpampianatra evangelista tamin'izao rafitra apostolika zao voazo androany latsaka androany ny vavao iny ny fanontaniana ngamba mipetraka amin'ny madame evangelista satria rem-pianakaviana izy le fijoroana vavimbelona teo ihany koa fa niaina tao anatin'ny fahasarotana teo amin'ny fiterahana ahoana ny fandraisanao an'ireny zavatra nitranga reny sy ny zavatra azonao ambara hoe fahoriny vehivavy te hanana anaka nefa satra sahirana de reaveo velonjazy izy de manao any koa ny fifaliana ao anatin'izay le fijoroana vavimbelona renesitsika teo zany amin'izao rafitra apostolika zao fa tamin'ny rafitra pastoral koa zany efa nisy an'izay tamin'ny 2001 teo eo le izy nisy batisa zany tany Manoetanana de nisy fotoana nahita fahitana ny mpaminany tamin'izany hoe misy vehivavy eto ozy izy misy zavatra hovaky eo akibony de fanontany daholo moa zany vehivavy teo hoe izy zany za ve zany de nandeha zany ny fotoana de indray androany nisy vehivavy zay mpitondra hafatra de narary izy io de rehefa nakany amin'ny dokotera izy nanao échographie de fantatra tamin'izay fa hoe zaza atsotsokoditra ny tao aminy de somary nalahelo be mihitsy izy zany tamin'izay tena hitako mihitsy hoe nalahelo be sa za vavimbela nahita an'le izy satria hitako ry zareo tamin'izay tonga teny Amromamory nitady ny pasteur Benjamin de nametraha tanana izy nametraha tanana le vehivavy zany de hoe tenen'ny pasteur tesa moa zany tsy nandatsika andresaka ry zareo fa nampahirezina tao izy de lasa nody de rehefa tafaresaka zany izay satria ohatran'ny hoe mbola mifankafantatra tsy nampiny tamin'izany de ohatran'ny hoe nanao raharaha tao an-dakozia tao izy sady ohatran'ny hoe tsy nanao raharaha tao an-dakozia zany de tamin'izay ny ohatran'ny hoe nesan'Andriamanitra tamin'le vehivavy nahatonga anazy nikasika anazy de lasa niverina nakao tranonjaza zany le zaza de tsy fanta zany hoe inona le izy ohatran'ny hoe zay zany fitantarana avy eo efa avy nametraha tanana izy tamin'io efa avy nametraha tanana izy tamin'io de avy eo izy miverina tany amin'ny dokotera amin'izay de za dokotera anao écho de jerevana anazy de gagabe daholo le dokotera hoe ndry ary tao atao amin'ny tranonjaza ty zaza ty ozy izy de no mikafaly izy zany de io le zaza de
voninahitra moa an'Andriamanitra fa teraka somatsara izy efa lehibe zazy io amin'izao tsy etidiady anarany terena jesosy ny tsy hoariny manana olasa titra kely amin'ilay fagagana teo satria anisan'ny fagagana farany tao anatin'ilay hoe fandalovany ray aman-dreny apôstôly Benjamina ny tety faritra ohatrany hoe niova dimension kely ny fagagana eto amin'ny FM fo satria mivavaketo izy eo amin'ny radio dia misy sitrana concert amin'ny telefônina ianareo ihany koa ve miainan'ireny sa tazono azy rery ny zavatra ireny hoe mivavaka amin'ny telefôna mivavaka amin'ny SMS mpampianatra lo olona tsy haiko ia mialohany amalika an'izay aloha dia amin'ny maha hoe mpiara-miasa kaiky ny tena amin'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina zany a dia mba misy resadresaka ataon'ny ray aman-dreny zanaka eny amin'ny fanompony eny dia misy fotoana izy miteny milohany anosorana azy apôstôly zany io ohatrany eny ny fagagana misy foana fa ohatrany hoe tsy dia misy gamma zany mialatsiny ohatrany hoe tsy dia tena misy zany le tena hoe fagagana be le ngeza be hoe mahazatra foana le mahazatra ohatra hoe nifisitra na ny andoha mitsahatra fanodemony mivoaka ohatrany hoe tsy dia tena mapastorat zany ohatrany tsy afa-po amin'izay izy ary izy dia anisan'ny olona manana fikirizana be mihitsy izy ary manana toetsaina ohatrany Jacob mihitsy ohatrany tsy ho amelany mihitsy ny tompo raha tsy misy zavatra raha tsy tonga eo amin'ity zavatra ity ary zay natonga azy tonga amin'le apôstôly ka le fanontaniny tsoarana teo le fagagana no nivoaositra izy zany dia tena miala ohatrany hoe tena nanomboka teo satria ao anatin'ny fanasorana dia nisy fampahirezana nomen'ny tompo mihitsy ozy ny tompo hoe tena tsy afoy anao sady tsy asaraka anao azonao zay ary anisany hoe ohatrany hoe nanomboka teo koa zany misy tenin'ny tompo zay mantsy ao anatin'ny baiboly hoe ho avako ny manompo azy sy ny tsy manompo izy mpanompon'Andriamanitra na tamin'ny pasteur mpanompon'Andriamanitra ihany koa izy na apôstôly ary mpanompon'Andriamanitra ihany izy raha tamin'ny mbola rahalahy Benjamina ary fa hitanao mihitsy hoe nanomboka teo amin'ny apôstôly azy teo amin'izay kosa dia lasa niavaka ny voninahitr'Andriamanitra zany hoe ny fahagagana manontany ianao hoe ny fahagagana ataon'ny apôstôly miseho amin'ny apôstôly ve miseho amin'ny inty sy miseho amin'ny mpianatra ihany koa azonao ny baiboly inge milaza fa ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra azonao raha mahay indrindra raha ny mpianatra zany dia mitovy amin'ny mpampianatra ka tiako tenenina zany dia hoe niavaka mihitsy ny fahagagana satria nanomboka izy apôstôly teo amin'izay dia lasa no amarin'ny tompo amin'izay le hoe apôstôliko ianao avy amin'ny famarinana apôstôlyn'i Jesosy ianao apôstôly Perinasy ianao satria betsaka mantsy mamaky ny boky miasan'ny apôstôly fa ohatrany efa tamin'ny andron'ny apôstôly fa tian'Andriamanitra ampisehoana amin'ny mpanompon'ny famarinana sy ny olona amin'izao fotoana izao koa hoe mbola misy apôstôliko ary nioko ny voninahitra izy fa betsaka ny olona mantsy araky ny teny te fa tamin'ny andron'ny apôstôly tamin'ny andron'ny Jesosy fa tena teneniko aminao amin'izay fa mialatsy ho an'izay natadidy zay zao ny tadidiko aloha dia resako eto le nisy fandarana ohatr'izao mivatana nataon'ny ray aman-dreny apôstôly teto ary tao anatin'izany nisy ohatrany hoe offre mialatsiny tao anatin'izay ho anao zay marary any an-trano ka miaino dia atsoy aozy izy fa hitondra mbavaka ho anao azonao dia tao anatin'izay nisy olona voan'ny kansera zany kansera zany dia ny dokotera malala n'izany fa tsy sitrana tsoa fa zay mampetipety amin'ny fiainan'ny olona voan'ny kansera io ny fampahirezana tsara indrindra atao aminy fa rehefa tonga teo amin'ny apôstôlyn'i Jesosy kosa dia tena hoe nety ny ambavaka ary marina ny teny tompo hoe manana lala ny hevitreverana anao fiadanana fa tsy losa raha ny amin'ny dokotera dia amboamboary ny sainy fa teo amin'Andriamanitra teo amin'ny apôstôlyn'i Jesosy kosa dia ny etono ambavaka dia tena hoe fiadanana ny tonga teo amin'le rahalahy vantana teto ary nahenao zany dolo ny olona ary za resy lahatra fa raha ho an'ny olona fiangonana tsy mino any na olona misalasala dia mbo marina ve zany dia ahoana mivokan'izany dia ahoana fa tao ariana kelin'izay kosa raha latsoarina raha sy mpiaino-tsaina i olona io mihitsy miantso ary nijoro vavolombelona fa sitrana tamin'le kansera zay nahazo azy izy
mitsoroany vavolombela satria nytao anatin'izay zerara zay ny anarany a raha ny tena marina tsy afaka miazakazaka tso ny olon'io fa tao anatin'le natsapahny hoe sitrana izy nisy zavatra tsy maintsy nandehanany ditongotra ary tsy maintsy niazakazana ary izy any amin'ny fiakarana mody de tsy maintsy niazakazaka izy tao anatin'izay noeniny sitrana tanteraka ny kansery nanomboka teo zany ry mpianatsaina raha latsoara na maliko an'le fanontanianao a de niniova le fagagana le dimension na fagagana nyseho ato amin'ny fm amin'ny FJTC7 za koa joro avombela satria amin'ny mampiara-miasa akaiky moa de zao za zao nisy olona zay netiko ambavaka noho le fotoana zany de noho ny elanela tany de le olona ny alavitra be mipetraka any alavitra be any akaikaikyndry be korobany koa izy io any afotadrevo any fa de meko fotoana fotsiny izy hitondra ambavaka anao am'ty fotoana ty de atsoy amin'ny fotoana io de niantso izy de nitonambavaka par telefona io lo de olona narary fo efa 10-12 taona ary efa nao marininy dokotera tamy fefa tsy sitrana tsony izy io efa nialana nenina tamin'ny lafiny rehetra fa tsy sitrana fa netonambavaka tamin'ny telefona fotsiny izy io de zay nijoroko vavolombelona hoe sitrana le olona ary tena hoe aseho an'Andriamanitra mihitsy zany ny heriny ao anatin'lay hoe osotra apôstôly ary mampiavaka ihany ko raha latsoarana manararoatra kely satria ny zavatra mandaly daholo de raha fa tsy voalaza ao de ohatrany hoe oay efa talasany vo oay adiniko indray diveritra tsy mety zay fa tadidy eto tamin'ny ravitra pastoral zany ohatrany hoe tsy de ny siosio tsy de tena hoe ny siosio ny mpanompon'Andriamanitra tsy hoe izy ny tsy te iseho fa le fitarian'Andriamanitra mihitsy no ohatrany hoe eto anao aseho koa eto anao ohatra zao aloha ohatra mosesy nge mbola naferina aloha de avy eo am'izay tena nysehona mihitsy hoe za tsy zanako zany ary mpanjaka de ohatra zay koa zany ny mpanompon'Andriamanitra hoe asehon'ny tompo am'izay ny apôstôliny de netiny tao amin'ny coliseum de netiny tao amin'ny palais ary ny tena hoe ny zavatra mitranga ao anatin'le zany de hoe tena hoe ny filazany tsara hoe tenin'ny apôstôly Benjamina zany de le famarina ary efa manomboka mafantatra an'izany daholo ny olona rehetra hoe apôstôly Benjamina ay tonga de resy lahatra ny olona ao amin'le marina ary ny zavatra fantatry ny olona de ao amin'le misy fagagana tato am'izay ny efa nisy maty nitsangany efa nisy maty atao hoe velona indray ka tiako ampahirezana ny olona zany de hoe tena marina ny lalana zay nitarian'Andriamanitra ny apôstôly ary marina ny lalana hitarian'ny apôstôly ho an'ny olona rehetra zany mahatonga ny anay mijoro vavolombelona mbola manana tenenina koraha ny amamatoko ny olona tany relationarana teo hoe mba miaina an'izany koa ve nareo de tena miainy zay raha latsioarana satria laza ohatra fizorana volombelona anankitelo vitsivitsy zany voangy natany Atsirabe tam'ty volana dray tany Anjozoro be tam'ty volana mars ty ano misy le fitrandrahana volamena sotr'zany io de misy azatsita misy mangalatra zany de manao sorona ilako no nangy aradiso le hoe manao sorona satria za tsy nahita le nanao sorona fa nisy zanakapiny tato amitsika zany tsita akizy vavokely 12 taona tsita miantso izy andro amin'ny 10 alakamisy io andro zany ampanatrehana fisoratam-panambadiana de ozy izy mahatsy azy andraso ary hiataka kely fa ohatrany nataon'ny apôstôly no ataoko aminao ampahafantarako anao zany hoe misy le izy de hoe inona zany de niataka kely de niteneniko izy nitsofoko rano tamin'ny tamin'ny anaran'ny apôstôly tamin'ny anaran'i Jesosy zany de nitononiko tany anaran'ny apôstôly de ny anarako ihany ko satria Andriamanitra ihany ko ny Andriamanitra apôstôly Benjamina de amin'ny anaran'ny Jesosy tompony sabata amin'ny anaran'Andriamanitra ny apôstôly Benjamina amin'ny anaran'Andriamanitra zalolona mamirakotsy ihany ko hitany zanaka ao amin'ny telefona tsy lava be satria maromaro le olona zany afaka adiny roa vita le fisoratam-panambadiana tonga nitoron'le olana atrehako zany vita le izy de niantso le olona hoe hita le izy le olona fa eto ambavaka am'izay fa ohatrany somary verivery saina le zazy zay zany anankiray voaingana zany iny de manarakaraka an'izay ndray ohatra ny hoe tany Tsiromandidy efa tamin'ny voalohandohany tany amin'ny janoary tany io nitsoka ny vadin'le anabavy sarian'olona amin'ny nodigasy zany na amin'ny zavatra ratsy amin'ny fanangy alavitra
de nitsoka le izy afa alohan'ny voalohambolana tsara tamin'io andro alohan'ny voalohambolana de izy izy mahatsy azy hoe ndao ary tsika isanao iaraka anao mamatonalina de atsoy a mamatonalina fa ho iverinao vadinao ka tsika moa fa nazo teny fikasana le hoe vavady fiainatsita tsy aresy atsika de ny fananiko mihitsy le hoe any mamatonalina satria za koa ifo ivavaka ihany amin'ny mamatonalina io de nitafiana tamin'ny anaran'i jesosy sady amin'ny telefona tafiana vavaka aloha zany fa ao anatin'ny mamatonalina io niatso le anabavy avany hoe tonga avany ko le vadiny a fa misy potaka hatrany tamondoka hatrany apalady amin'io alina amin'io mamatonalina io de natakata tena enjany zany a za manaiky an' jesosy mihitsy a zany hoe jesosy tompontsika tena mahagaga amin'ny resaka telefona nefa zany de vavaka distance fa zavatra tena hoe ny ainako akaiky indray a misy fotoana ny rahana voahiraka tany Toliary ahako de rehefa andeha ho any Toliary a indro nisy nanafika ny tomobile nitondra eny an-dalana tena enjana aloha le lalan'ny Toliary ary matetika tsika mareo misy dalo manafika ny tomobile misy mpanaka an-dalana de tam'le fanakanana voalohany a tena tonga de misy mandeha mipôbasy ny toraka fa ohatrany hoe jampena fotsiny io chauffeur io mitondra ny tomobile za mivavaka eo amin'ny sisiny eo fa lasa le tomobile mandeha de fitaratra vaky a fa tsy voasakany zay fa tena mahavita mandeha natatatra de tonga tafavoaka soma tsara fa rehefa akaikakiditra ny orombe indray efa mazava ny andro am'zany efa zava tonga de mahita vato mipetraka eny ampovoan-dalana ianao ary ka ty dalo ty olona mitovy amintsika ihany fa tsy de tena hoe zany etrehtra hoe ny dalo zany olona koma be tena ohatratra androm-pampianatra Patrick zao zany mba olona glady sady lava no ngeza fa kay zany le dalo tena olona kely le dalo de nanakany sady mitoraka ihany no manapoka basy fa de ny tanan'Andriamanitra mitondra de tonga somatsara tany a Toliary zay gaga ny olona tonga tao Toliary zay fa ony ty tomobile anareo ty fa sady le fitaratra vakivaky mitritritra fa tsy goka mivatan'le tomobile pepepo ary na pneu aza vaky le efa mihinana le rivotry le pneu ataontsika hoe 1 kilo sisany bara sisany ao anatin'le pneu fa mbola natonga somatsara tany a Toliary de tena voninahitra ao an'Andriamanitra zany io na marina fa mahery ny darany dalo ny fanafodiny dalo fa mbola mahery koa ny tena ny anaran'i Jesosy ny rahan'i Jesosy a mahery ka raha hoe manontany ao zany mbola miasa amitsika ve aminay amama ve de eny ny valiny ary za mino fa miasa ampino rehetra ihany koa zany satria tamin'ny alimbavaka farany génératsika nanao teo iny tamin'ny 11 mars na aleva amin'ny fijoroana vavolombelona fa pino mametra tanana ankizy kely mametra tanana mahasitrana mahita vola mahasokatra tsena mahita asa satria resy le vavady amin'ny fiainatsita le fiainatsita nge mitelona n'le fahasoavana ho an'le olona ka raha ohatra izy any amin'ny fiangonana tsisy apôstôly de tsy maharesy zany izy tsy maintsy manao dila tsy maintsy manao fanarahana am'le ratsy fa itsika zany tsy mila manao fanarahana am'le ratsy a fa Andriamanitra efa nanome fahefanan'ny apôstôly meko anao fanalahity de napino mbola za tsy mbola nahivato zany tsy mahay manokatra tsena tsy haiko mitatana vola zany tonga de mahay le pino fa ny angatahana fotsiny zany rehefa tonga le olona de hoe mandeha amin'ny finoana izy mino izy fa ato Andriamanitra ary raha tonga ato izy amin'ny sabotsy zao nao amin'ny petit enfant na any am'izay trano fivavahana vondrombavaka akaiky azy de mino izy fa Jesosy anokatra lalana ho azy de asorona koa aloha finanana an'ireny biby maloto reny tonga de itsiny eto zany ny kisoa zany tsy miaraka mihitsy io de raha ny kisoa zany tsy mety ny rehefa biby maloto na mpatsa na ny ohatran'izany tsy mety ary de tongava manandrana 3 sabata tongava koa voalohambolana tsy am'le ohatra ny ira mandeha amin'ny tele iny le misy metsika tromba le manao akanjo menamena de eno zono tsy zany tsy iny fa tena hoe miandro ny tenin'Andriamanitra zany a hoe miandray ny tenin'Andriamanitra de raisina ny tenin'Andriamanitra fosiny tenin'Andriamanitra hoe aina ho an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ka raha misy olona zany hoe tena mahazo an'le tenin'Andriamanitra de io tenin'Andriamanitra io mitondra famoronana ao anatiny de io famoronana ao anatiny io a iry avy amin'ny Jesosy Kristy tompo maharesy an'le fiainatsita zay mitelona amin'ny fahasoavany eo amin'ny fiainany evangeliste ohatrany teteny be misy soratra maromaro ao amin'ny fitehirizana ka le fanontaniana teo zany milaza mana hoe ny anareo mpianatry apôstôly koa ve mba misy an'izany eny tompoko
tsy natonga de tsy miambamba amin'ny tenan'izany ry mpianatsaina fa tena izay zany eto solotenan'ny amama mpianatry apôstôly Benjamin tena mandray izany atao hoe ositra izany de tena miasa eo aminay koa ny tompony nohony amin'ny mpanompony izay ny fidiny amin'Andriamanitra izay manositra manamarina amin'ny teniny santorina angambany satria de fotoana kosa angambany mizakazaka be ny any tsy resana eto moa zany ny olona zay efa nametra tanana fa de regny hetsiky ny fona avokoa fa le hoe sy le hoe mivavaka lavitra sy ohatrizay angambany tafiditra atin'izany zara resahako eto nisy fotoana ny olona zany ty mba hita mbavaka tirany ty de fa ahoana ary zany entana mbavaka zany ny rano de netana mbavaka le rano de nantaniky le olona rehefa avy eo hoe mba misy vokany any ve reny raha nentina mbavaka reny sa de hoe mamafinaritra anao sy misotran'le rano mba miovy ve ny tsirony sa ako fa tena nilaza mazava kosa le olona fa nisy narary ny tenany de sitrana tao anatin'le fisotrona rano tena teo avaotoko sainy hoe izy mbola entina mbavaka ny rano de tongafa fa mbola ivavaka de santinana zany any koa nisy fotoana satria zany tena hoe manamarina amin'ny teny ny tompo manamarina amin'ny teny ny mpanompony mpianatra apôstôly ny teny nisy fotoana miresaka man'olona ako tsy tadiko izay fa natanato fanatarana rakitra de oza hoe misy aminareo amin'ny ty ty ahita miracle za tsy nafata inona moa zany miracle zany zao inona miracle mety iseho am'le olona fa zavatra tsy mahazatra sady saina atao de avy eo le olona nyresaka tamiko taoriny eo azafady evangeliste izy fa ianao le miteny iny izy le hoe amena aminazy zany izy opterany eo fotsiny de avy eo izy nyresaka tamiko fa mividy akanjo friperisy be da be zany efa mifidifidy eo de raisiny le akanjo de averiny raisiny de averiny de samy amin'ny fripe moa zany sady ahodina no atsongolongoloka de misy mandray de averiny de tonga teo amin'izy atao de nisy nyteny hoe raisy io de vao niraisy lisy na de vita anaty vara de efa nanova lisy tany atrany de ohatsy nitrapay le akanjo de aotro mibotsombotso zany akanjo zany fa za mihitsy ve ny fripery mbola tsy mipasoka tsara savaina amin'ny posy sisy neny ay ary amin'ny borikoty ary le izy any amin'ny borikoty misy fola vazaha mikorona le vazaha koa tsy fantarany avy tena fanafianana ola fa any le izy de tonga saina izy hoe tena marina ny tompo zany zany tena hoe mahafinaritra tsy mahafinaritra fotsiny fa tena mahafaly ary mampitediran'ny tompo foana hoe tena Andriamanitra tena miasa amin'ny tsy takatry ny saina tsaroko tamin'ny satria moa zany eo anatrehan'ny fanompona no misy le fisehoany de indroako indroany sambikina za tsy hoe tsy tia tsambikimikina fotsiny fa ndray tanaty fiderana ndray tanaty toloteny tanaty fiderana zany le ao tsika ansasa de mitsambikina ao de nahitana le pigny vaovao le olona fa tsy ndriko tsara pigny vaovao nevery le pigny vaovao fa hoe ay mitsambikina zany no atao rehefa hoe mitsambikina tsara koa moa zany o amintsika hoe mba manaraka rehefa amena ve de manao amena rehefa aleloha de manao aloha fa teolony ty tsy nafantare izay ve le fomba fa nitsambikina de nitsambikina koa izy ary izy voandrodi vao nitsambikina izy de nilatsaka tonga de vao nitotona tongony mena niaraka tam'izay fivotosa tsaro foana de indray mandezay any toroteny indray mandezay any toroteny tany amin'ny toerana lavidavitra Antananarivo tany nitsambikina amin'ny sabata sy voalobiana tena maheretsa nitsambikina ry avana fa tena misy fotoana misy olona mivoto tongotra be de tsy mahazo aina le olona de atsotra be foana ny tongony atsotra be ohatr'izao ny tongony eo amin'ny plasiny eo de toroteny momba ny Davida tam'izay no natoko riavana Davida riavana de tena izy tena tsy misalasana mihitsy izy manome voninahitra ny tompo ataony daholo zay hetsika atao rehetra misy fotoana izy amin'izy ary mpanjaka ho anefa mitsambikina saoty izy de nitsambikina izy de vao nitotona koa ny tongotro tsy ono moa zany fa zay mihitsy nisy tonga de nitsara le fanantenana tongontongotry le olo de naisa moramora miverina amin'ny plasy ny tongony de nitantarainy izy avy eo de Jesosy tena mahery ianao tsy izay manao an'izany tsy izay ny te etsiketsika fa resy lahatra kosa fa zay rehetra etsika ataon'ny amama mpianatra apôstôly Benjamina de ain'Andriamanitra idirina antsehatra za manentanao mpianatsaina olombelona ohatry ny olombelona raha ihany zay fa mampiavaka anay de hoe mpianatry ny apôstôly ka na inona ositra napetraka ny tompo eo amin'ny fampona de resy lahatra hoe miasa ao anatin'izany Andriamanitra
ka dia santina ny zavatra azo resany ty fa mandeha fotoana fa dia isorina ny tompona amin'ny vonany efa taona zay ny lasa ny tao anatin'ny fandompona rafitra apostolika teto amin'ny fiangonana FGTSAC ary roapolo taona na tao amin'ny rafitra pastoral zany isan'ny mety hoe fifandry-finjavitra fety mpampianatra salo olona satria roapolo taona kasoka androany any koa no nahafantarana araka ny tantara zay to ambany masonay moa zany nanaovana ny paska ara-baiboly 13 marsa 7 sy 7 hiditra paska zao tsika amin'ny fiandohan'ny volana aprily io mbola mety sy antenaina ve mbola mety misy zavatra hitranga be mbola mety sy fahagagana sy zavatra iseho ve ho an'izay rehetra ho avy amin'io paska io reny fahagagana tao anatin'ny rafitra apostolika zay ia anisany hoe mavesatra zay fanontaniana zay a tiako ambara de hoe manandanja be zay fanontaniana zay tiako ampahirezana amin'ny mpiaino zany de hoe tsy tongatonga fonotsika ary ty apetrako tsara raha lanarindra sy ry-mpiaino jaina de hoe Andriamanitra zany dia manana lalana hevitra iverana ny mpanompony izy ary anisany hoe manana ohatrany hoe mialatsy fa manana tanjo-panahy mihitsy ny tompo hitondrany mpanompony satria raha atao hoe 12 taona na pasteur zay dia avy eo lasa apôstôly de tafiditra le fanontanianao hoe 20 taona katroka tiako tenena zany de hoe 20 taona zany nitondrany an'izay tao hoe paska fiangonana zay zany hoe 20 taona nanaovana paska tsika raha maolona zany de olona 20 taona zany efa manana kara-panondro ary efa hoe tsy azo ambakaina tsony ka raha 20 taona zany nanao paska ny apôstôly 20 taona nanao paska ny fiangonana efa mafiorona tsara mihitsy zany atao hoe paska ara-tsoratra masina tarihan'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamin zany ary tiako ampahirezana ny olona de tsy tongatonga foana zany fa tena hoe eo ny fitantanan'Andriamanitra eo ihany koa ny atao hoe fahasoavan'Andriamanitra ny zavatra mitranga nge rahalahy ry-mpiaino jaina de zao hoe betsaka ny fiangonana fa betsaka ny olona mialatsinitsika zany tsy hoe mifanebaka fa le mba mifaninana koa ilaina mifaninana na ny mifosiny tsy mifo na mifosiny tsy mifoaragna mifaninana satria misy zao ny olona atao hoe mialatsiny ohatra hoe efa 100 taona izy 200 taona izy hoe jerena hoe inona ny famarinana hitany fa ny apôstôly kosa nefa 20 taona ny toriana ny filazany tsara de anisany hoe manenika azy Madagasikara sy ny atao hoe any an-dafindrika tiako ambara anatin'izany de hoe amarin'ny tompo ao aminy le teny faneva anisany hoe tenin'ny tompo hoe tsy maintsy tafita ny famarinana ary ny tenin'ny tompo hoe voangakainga anaty teo ary de ny tompo hoe fototry ny fahatsarana rehetra nareo ka raha 20 taona zany izy nanao paska de tafapetraka zany le fototra raha la tsy oarana sy la naritra eny rehefa de lasa ny fotoanantsika lolona sy mpampianatra fa dia maraparina fotoana tokoa tsika tsy haiko izy ny afaka isolotena metraka ny antso sy ny famaranana ny fotoana ho an'ny an'olo satria raha ny zavatra ho tantarana de tena tsy ho ampy ny olona sy ny fotoana teny kely fotsiny aray mihitra alohan'ny amarana ny mpampianatra azy tena hoe misy miracle avy amin'ny paska ndika amin'ny paska ny raha laha tsy oarana sy raha lanarindra de efa hoe miracle eritrereto hoe andevony tany Egypta le olona de andevona andritra ny 700 taona izy mpitona briky ny asany tao anatin'ny fahoriana maro isan-karazany rehefa tonga amin'ny paska rehefa avy eo de nasorona tamin'izany fanandevozana zany izy de lasa patron ndray zany hoe zany ny hevitry ny paska zany de fanafahana an'le olona tamin'le fiainana tsy tiany teo aloha iny ho any am'le fiainana vaovao zay tena zay tsara ary ozy ny tena Jehova hoe andalo aho ozy izy ka raha mandalo ny tompo de fahasoavana ho an'ny olona zay miditra am'le paska misy raha an Jesosy ao fa kosa fahafatesana ho an'ny Egyptianina ny tompo nefa de nametraka tsara mihitsy fa raha misy olona tianao paska de tsy maintsy madio izy aloha tsy maintsy marina izy ary tsy maintsy masina ka raha ohatra ianao zany mangetahitan'le fahagagana ny zavatra angatahana voalohany
tsy hoe mampianatra fa fofo fotsiny de zao mila madio ianao a mila marina ianao a mila masina ianao minao an jesosy ianao zany de mandehana amin'ny finoana manarahana zay etsikao raha mandeha mifanasa tongotra dia ataovy lay fanasana tongotra midira amin'ny vavadin'ny paska amin'ny voalohambolana zao ny fidirana aminazy miresaka amin'ny ato amin'ny fiangonana zany fa raha ho an'ny olona zay any ivelany kosa de ozy izy ah hoe tongavy manatrika an'io paska eo fa misy mihevitra ny paska de hoe andalo Jehova zany hoe voavony Kristy paska ho atsika anala n'le fanandevozana rehetra le vesatra rehetrarehetra ka raha misy olona misalasala hoe mbola misy ve zany paska zany de ozy izy ah hoe raha tianao hiala amin'ny olana ianao a zay manandevo anao misy ny olona ngeso andevony zavatra maro am'izao fotoana zao hoe na mivavaka raha ny olona de misy andevony zavatra ihany mety andevony ny adi-tsaina izy ny adi-piainana izy ny olana am'tokantrano izy de mifidirana paska no ahafahana matafavoaka an'izay ary na ho an'izay pino tato amintsika de nare tsara n'le faminaniana farany teo fa tena mafinaritra be le hevim-panahy ny tompo mihitsy zany miadidy anao mandritry ny taona raha tafiditra am'le paska ianao am'le finoana am'le fahadiovana am'le fahamasinana fa arahana kosa aloha le lalam-bavaka de le paskato io aloha le paskato tsika zany tsy miresaka le paska am'le 9 avril ny resahantsika le vandro faefatra ambin'ny folo ao arinany voalohambolana zay zany resahantsika eto fa tsika zany tsy miresaka an'le paska Babilôna satria ino loha zany de tena tsy ara-baiboly mbola ho avy eto ihany mpampianatra na zava am'izay ka amaranako ny teniko ngamba satria mety hoe ty ny anjara fitenenako de ozy izy amatsy ny olona zay miaino hoe fakagana ny dikany hoe paska ny zanak'Israely tsy nanampo mihitsy eo afahana fa tamin'ny fotoana io saika tsy nino izy fa nafahana ary raha vao navoaka tao Egypta izy de niampita ny ranomasina mena de efa fakagana zany de niampita izy de tafavoaka izy de nikatona ny ranomasina mena levina tany daholo ny Egyptianina de nandeha tany anefitra izy de andrahana nitondra azy tamin'ny atoandro de andriafo nitondra azy tamin'ny alina ny paska zany de ohatran'izany ko raha mino le olona anankiray de fananganana ny fiainan'le olona io na efa pino izy na mbola olona vaovao izy ho ana manokana de natsapa zavatra betsaka raha nitra zay 20 taona nanaovako paska zay tato raha latsy oarana no tanora kely de tato koa no nanambady roa ny zanako zao ary efa lehibe efa tonga saina be ny vavimatoa fa tena misaotra an'Andriamanitra satria tao anatin'izay fotoana zay tsy mbola nisy zany hoe sanatrian'izany hoe loza matsiravina na hoe raha rety sery ngaka ekeko tasitazo madinika mpahazo ny ankizy eny ngaka mety hoe misy de ametraha tanana de sitrana fa raha hoe loza na hoe atambo Andriamanitra vavolombelona fa na ty poskotera mbola tsy tsapako mihitsy hoe foana hoe de tena tsy misy na tena hoe nataon'Andriamanitra tsy nisambotra zany zay ny azoko am'tina anazy tena nataon'Andriamanitra hoe apetraka Andriamanitra am'le toerana tena eritreretinao hoe anao mety hoe tsy lasa hoe arak'izay tena hoe fa zay zakanao kosa omen'Andriamanitra anao ka paherezako ny olona zay mihainao ankehitriny hoe Andriamanitra no mahay mandresy ny fiainatsika de ndro hivavaka ary nareo mpiasa ny radio reo koa manana ambarany am'izany nareo fa fantatro fa Andriamanitra ihany no matoy izao atsika ary zany mbola ireriako hoe sofa teo ny apôstôly Benjamina anniversaire ny androany anniversaire ko ihany koa fa sova teo ny apôstôly Benjamina nanaiky nitondra n'izany fahamarinana zany ary zaka ny fahamarinana aza miala am'izao fahamarinana zao an'izay efa ato aza miala aza miembotra fa zay niembotra lasa ty an'izao tontolo zao tamin'ny andron'ny apôstôly koa de efa nisy niembotra fa nahita lozy reny lasa fa sakaizan'izao tontolo zao reny fa potika ratsy ny fiafarany fa ekena fa tsy maintsy misy ny ady indraindray ianao na hivavaka ianao na tsy hivavaka tsy maintsy misy ny olana so de anao hoe rehefa tsy mivavaka ianao de tsy hisy tsony ny olana fa na tsy mivavaka azy ianao de hisy ny olona fa niangatahako aminao de zao mijanona ato ary ho an'ny olona zay voasamba voazao mandre an'izao resadresaka zao andramo zany paska ara-baiboly zany fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra izay ny resaka teto ry mpianan-tsaina ny tenanay zay tonga eto mpampianatra Patrika lolona mama Rakotsafy izahay evangelista solotena ihany ao amina mama fa mitodika aminao mpianan-tsaina zay hoe ankalazaina androany ty fotoana ty ankalazaina amin'ny fo tena feny fifaliana mihitsy mirere ny amin'ny asan'Andriamanitra de mitodika aminao zay hoe raha nyresaka izahay de saintsainy fa misy antson'Andriamanitra tonga aminao te ampafantatrnao ny tompo fa Andriamanitra
dia manana hevitra everina ny fiainanao. Mino zay fa ny resaka teto de tsy resaka izahay ny te resaka fa Andriamanitra ny mampalala anao ny programany mahakasika ny mahasoa ny fiainanao, mahasoa ny fanahinao, mahavonjy ny tenanao sy ny ankonanao sy momba anao rehetra mihitsy. Ny azo antoka ry-pianajana ary azo antoka zato isan-jato de ny fiangonan'Andriamanitra de tokana ihany ary nanendry ny mpanompo izy de apôstôly ny famarinana. Enio ny antson'Andriamanitra zay tonga aminao. Miala amin'ny ratsy. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao de manora tena tonga ny fotoana ry havana zay tsy maintsy anasanao fanapahan-kevitra mba hahatonga n'Andriamanitra hiditra antsetra hiasa amin'ny fiainanao fa tianao izy. Tianao Jesosy. Ary zany fitiavany Jesosy zany dia mahery manafaka anao amin'ny ratsy rehetra mihitsy mba hahatonga anao anana fiainam-baovao ao amin'ny tompo. Andramo ka izao fa tsara Jehovah. Te ilaza aminao zay fa marina ny teny tompo hoe tsy miova Jesosy ho malaleo ary mandrakizay fa zay nataony hatramin'izay de ainy tanterahana ary misy anjara anao amin'izany. Mety aminao tsara mihitsy izany famarina resahana zany sy ny vokatra zay vokatra zay nampitaina teto. Ny antsonay atao aminao de hoe mila manao dikany ianao satria ho avy ny fotoana izay nalahatry ny tompo na Pasika na andro firavoravoana ary aloavan'ny voaloham-bolana any akaiky indrindra de ny sabata. Tongava fa Jesosy de tsy manda izy rehetra manatona azy. Mirary soa anao fa miandry anao Jesosy. Ankasitratsika be taberany vahiny zay ny antrano teto amin'ny fito amby zatepaka efatra ny tondrana zay firaritsosy fanazavana ny amin'ny nanosorana ny apôstôly Benjamina kalazantsika ny fahefataona izay. Ty iray ty nangatany izy ireo moa zany rehefa niditra teto izy hoe mba hoentinay ho an'ny mpianatra ray hafa indrindra ho andray aman-drentsika ihany koa de ilay hirany 12 taona ny radio fa 20 taontsika zao fa mahery ny finoana ndao to de rahantsika de mametraka ny soavatsara ho antsika tsara avy mpampianatra raha misy tenena farany. Ia de ny teny farany zany de fametrahana ny firarintso feno ho an'ny ray aman-dreny apôstôly Benjamina mivady ary ihany koa ho an'ny amama rehetra ihany koa ary ihany koa ho an'ny sampana velona sy ny mpino sy ny mpiray fanantenana rehetra. Andriamanitra ny fiadanana, Andriamanitra zay fanotantana hatramin'izay de mbola izy ihany koa atanteraka izao fiangonana izao ka dia tsy maintsy tafita ny fahamarinana. Ny teny de hoe andao iraisaina mandrakariva miaraka amin'ny ray aman-dren'ny apôstôly Benjamina isika rehetra ifanometanana araky ny hira zay hoe falefa eto amin'ny Japeo fa dia faly ny sary foana mbola mbola tsy te ala ihany nefa moa manapetra zavatra rehetra fa dia tonga avy ianao raha tia hanompo zany fahamarinana zany hoe mba tia hitan'ny apôstôly mba anisany hoe ianao zay mety hoe manazatra sarotra eo amin'ny fiainanao tongava fa hiasa eo aminao tompo indrindra amin'ny sabata ho avy zao sy amin'ny voaloham-bolany Patrika mpampianatra Patrika Razafimiarin-Jatovo mametraka ny soavatsara ho amin'ny mpiaino rehetra tsy akanavaka veloma tompo. Ianao ry avy amin'ny foi dia efa notendreko ho mpididy ho an'izao tontolo izao ka raha mandre miteny alokin'ny vavaka ianao dia izany mety mamananatra azy.